Tompolasy tombovavy anterina ny araham-bomba ampirarintso ho antsika mianakavy amin'izao maraina izao andro vaovao isika alakamisy 9 jolay 2024 ny miara-manonjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada no miaraka aminao ary dia sika ilay antsoina amin'ny fiteny tsara, fiteny mahafinaritra ilay manao hoe velona trapamonjena. Dia isorantsika ilay nahary no ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy teo zay dia tsy afaka ny araka etontsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'izany fandarana miara-manonja MBS sy ny Radio Mada izany. Isorana ny teknisianina izay amikirakina ny resaka teknika ny ao ambadika ao ny eto amin'ny foibe sy ny paritaka manerana nosy ary ianao izay manaraka ny fandarana no tena isorana amin'ny tafotafo satria mahafohy fotoana, mahafohy izay asa mandraraha isan-karazany ao amin'izay fanarahana ny fandarana izay. Ao ambony sasany sady miasa no manongila tsofina ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada satria tsy hoe zavatra mandeha fahatany ny tenenina eto, tsy hoe zavatra savon-danitra ny tenenina eto, tsy hoe zavatra hoe manafo safonianina ny tenenina eto, tsy hoe zavatra hoe tsikera be fahatany no tenenina eto, fa lafin-javatra izay amitombona sy verina fa mila ho fantatry ny vahoaka malagasy. Tsy fotoana ny akinafinafina tsony zao, na dia misy aza miezaka hoe manafinafin-javatra no any tsy fotoana an'izany zao satria fifidianana no hoatrehana na hoelana hoaingana. Mila mazava amin'ny malagasy ny toedrarah rehetrarehetra, mila mazava amin'ny malagasy ny resaka jirama, mila mazava amin'ny malagasy ny resaka knapsa, mila mazava amin'ny malagasy ny Madagasikara Airlines, mila mazava amin'ny malagasy ny fandehan'ny vola eto amin'ny firenena. Fa na inona aloha na inona tenenina nisy an'iny fanambarana mezinezina nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy iny, tsy maintsy resahantsika foana iny sanandro isak'izay mahatsiaro dia ho resahana iny satria iny déclaration officielle, déclaration solennelle, déclaration tsy fantatra intsony izay lazana azy, tena hoe goavana be satria nandrasan'ny malagasy, nandrasan'ny malagasy ny fanambarana hoe ilatsaka ho président, fidiana ho président ny repoblika iny. Ary na inona fanjevona eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsy misy mihitsy ny fisalasalana tamin'ny fanapahan-kevitry ny président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka ho fidiana satria tsy tonga ho azy zany. Tsy hoe tahitaitra eo dia hoe ndeha ilatsaka ho fidiana président repoblika ny président Marc Ravalomanana, fa noho ny fahitana ny zavatra misy ary izy raha teo miaina ny vokatry ny tsy fahombiazana eto amin'ity firenena ity. Raha tapaka ny jiro mba tapaka ihany koa ny faravohatra eny, miaina ny fahasairana malagasy ny président Marc Ravalomanana fa tsy hoe andeha hitseritritra ny zoam-pirenena frantsay ary tsy any. Fa izay mahazo malagasy dia miatra amin'ny président Marc Ravalomanana ihany koa ary izy dia nandeha nanerana Madagasikara ary tsy tonga ho azy izay fanapahan-kevitra izay, niaino izy ary nahita maso ny zavatra iaina ny malagasy. Zava-dehibe zay. Ahoana ny maha-zava-dehibe azy? Zava-dehibe satria ilay hoe fanakekezana, fiaraha-miosina, zay mihitsy ilay teny malagasy, fiaraha-miosina amin'ny malagasy izay iaran'ny fahantrana sy ny fijaliana, zay ilay antsoina hoe président Marc Ravalomanana, miara-miosina, miara-miaina, fa tsy hoe ianao mipetraka be ary ananina ary amin'ny tena lapa be, mahafinaritra be ary ianao tsy mahatsapa an'izany hoe fijaliana izany, ianao tsy mahatsapa an'izany hoe fiaretana amin'ny embouteillage zany, ianao tsy mahatsapa an'izany hoe tena vao 3 andro dia tapitra ny karama, ianao ahoana moa no ahafahanao zany mandrefy ny fijaliana ilay malagasy? Tsy possible mihitsy zany, tsy possible hoy ny fitenenana, tsy azo eritreretana mihitsy zany. Fa ny olona izay miaina, ny olona izay miara-miosina amin'ny vahoaka malagasy mahita ny fahasahiranany no mahafantatra ny tokony atao sy ny vahaolana tokony hoentina mba hamana an'izany olana izany. Zay le izy. Ianao ve tsy mahafantatra sy tsy miaina? Mety fantatrao le izy ambony latabatra araka ny tatitra hoentin'ny zao. Ahoana ny ary? Fa ianao tsy miaina an'ilay izy. Ianao tsy miaina an'ilay fahasairana. Président Marc Ravalomanana miaina ny fahasairana, iaina ny vahoaka e.
Ary hatramin'izany hoe bomba lacrymogène natrehany zany hitantsika tamin'ireny fandehanana rehetra reny nyaina ny sakatsakana isan-karazany fa nateo azy zany dia izay no anisan'ny tena hoe nanosy amin'ny président Marc Ravalomanana anaiky alay fangatahana, fitalaona, fiangaviana, zany no nataon'ny malagasy daholo reny ny teny reny fa tsisy ny teny mihitsy teo hoe ny frantsay avariananina no teny tamin'ny président Marc Ravalomanana hoe milatsahanao na hoe ny vahiny fa ny feo miferitreretany nanoloana ny nyainany ny fahasahiranan'ny vahoaka malagasy hafa mihitsy zany. Teo ny hoe ekena hoe teo ny congrès ny tiako Madagasikara, congrès national nisy ny congrès régional amin'ny mahafiainany atoko politika moa de misy fehi-kevitra mivoaka le izy, misy fehi-kevitra mivoaka ary isika hiatrika fifidianana na hoela na hoaingana hiatrika fifidianana président de république na hoela na hoaingana de mazava loatra fa isy ny fanapahan-kevitra mivoaka avy amin'ny congrès hoe ranona no atao eo no alefa ho candidat zany. Zay no mahafiainan'ny atoko fa tsy ny tiako Madagasikara ihany ane no ny talao hoe ny irotsahan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana président de république tsy ny RMDM ihany, tsy ny pro Ravalomanana ihany, tsy mipanohana ihany, tsy ny resy lahatra amin'ny foto-keviny ihany fa ny karazan'olona samihafa, ny karazana sehatra maro samihafa. Tsika mantsy raha vao miresaka an'izay de hoe olona fa tandremo tsara fa ankoatrin'ny olona de misy ny sehatra be dia be indrindrandrindra amin'ny tontolon'ny toe-karena, ny resaka sosialy, ny amin'ny resaka kolotsaina sehatra be dia be, ny resaka amin'ny misahana ny fiaraha-miasa amin'ny any velany, reny sehatra be dia be reny no ny teny hoe tena tsy kiletso nyty, zay moa zany ny fomba fitenin'ny tanora amin'izao fotoana zao, tena tsy kiletso nyty fiainantsika eto Madagasikara ty fa tena ratsy ny président Marc Ravalomanana mihitsy ny eo tena tsy kilety zany zao le etaeta miangavy ianao zay sinsisa etaeta zany ary le etaetan'ny olona tsy hoe atosiky ny fihetsem-po hoe malagasy mantsy be fihetsem-po, tsy resaka fihetsem-po zany io fa tena resaka miainga amin'ny zava-misy tsy misy amboamboarina ary le fantramin'ny malagasy tsy azo takotakonana mihitsy hoe takotakonana amin'izao hoe takotakonana amin'ny spectacle de mandika hohitra de asiana jirojiro kely hoe takotakonana amin'ny fety vao misy irika kely de asiana fety, vao misy irika kely de fety nefa ny olona tsy mihinan-kanina, ny olona tsy asainao miainao anaty maizina. Ny voaka malagasy tsy te hiainao anaty maizina zany ny dikan'ny maizina ane misy heviny be dia be rehefa maizina ianao zany maizina amin'le amin'ny fiainana isan'andro de manjaka ny ratsy, manjaka ny mpangalatra, manjaka ny mpandroba sy ny rehetrarehetra, manjaka ny ratsy rehefa maizina. Fa ny tena loza de ity maizi-tsaina ratsy be zany, maizi-tsaina de maizina ihany koa zany le fanahy tsy hoe anazava tena lala be moa fa tsy maintsy asiana ihany ny zavatra zany zay mba hoe ho fatatsika fa tsika koa tsy hijanona fotsiny ety haninaniny ety de hoe ataovy hoe le tsotsotra eny fa misy ny zavatra mila hoe ampahafantarina antsika zany fa le hoe maizi-tsaina manjaka ane zao ny fahamazinan-tsaina eto amintsika sy ny resaka fanahy zany eo maizi-tsaina de eo ny maizina ara-panahy zany manjaka ny asan-demony zay le izy ka malagasy am'izao fotoana zao asaina miaina ao anaty maizina tany aminay tany zao tamin'ny 10 alina ny tapaka ny jiro de moa zany natory maizina be de tsy fantatra hoe tamin'ny firy ray miverina fa mifo tamin'ny maraina tamin'ny firy iny tamin'ny 5 maraina mbola tsy miverina faritra avaradrano iny zany ianao tsy haiko ny tany amin'ny faritra hafa amin'ny enina sasany
maraina vao miverina ny jiro. Nefa ny ankizy andeha hamonjy BPC ho an'izay mbola manohy androany. Misy moa mbola manohy anio, ho an'izay mbola manohy anio. Misy moa mbola manohy anio, misy sasany efa vita maly. Arakarak'izay safidy io zany moa momba zay. Ary mpanala baka ahoana? Mpanala baka ihany koa mbola miketrika ao anatin'ny fiatrehana mihitsy fa de tapaka lava. Mbola resantsika ny momba n'io resaka jirama io. Fa tsika aloha zany zao hoe tia Petimoana dia milaza ny mahazava-dehibe sy ny fiatraikany. Ny fiatraikany déclaration officielle, déclaration solennelle nataon'ny président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka hofidiana ho président république izy. Ilatsaka izy satria maninona tokoa tsy azo jerena fotsiny amin'izao tompoko ty fampitehan'ny fireneny ty. Tsy azo jerena fotsiny amin'izao fa tsy maintsy mandray andraikitra ianao. Fa rehefa tsy mandray andraikitra ianao zany amin'izay sehatra misy ianao dia tsy maintsy ho anontaniana daholo rehefa manaraka any amin'ny fotoana manaraka any. Hoe ianao tamin'ity fotoana ity tokony zao no nataonao. Avy eo anao zay vao hoe nanenina sy hoe tena hoe tsy nampozana. Tsy tokony mipetraka zany hoe tsy nampozana zany. Fa rehefa hoe io ary le zava-misy mila mandray andraikitra ianao de tsy tokony hitamatama. Ny président Marc Ravalomanana efa nataony iny zany. Nareo mitady azy zany. Hoe milatsa, verena. Le miverena mantsy tsy afaka tokony de hiverina manta fotsiny amin'izao ohatra ny nataon'ny sasany tamin'ny 2009. Ny sasany mantsy tamin'ny 2009 tonga de kapy manta ny tamin'ny 2009. Tsisy fifidianana teto. Fanjakana ino moa ty filazan'ny international azy teo? Sans qualité, SANS tam'zany ka ity tsy zany ty. Fa ity tena hoe zao ny lalàna ny demokrasia de manaraka an'izay fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra anjakana ny fahamarinana. Ary aza menatra manao politika ho ny président ny FJKM. Aza menatra manao politika satria ny politika tsara. Fa ny olombelona ny manaratsy azy ny sasany ny lasa manome endrika ratsy alay politika fampandrosoana ny société ve de ho ratsy. Fampandrosoana ny mpiaramonina ve de ho ratsy. Ny hevitra zany fa le an'ny sasany ny politika izay laza be politika hitady seza mitady an'izao irika rehetra zao amenona posy hikarakarana ny tena hikarakarana ny fianakaviany hikarakarana ny ankohonana nefa ny ray aman-dreny tany aloha afony hatramin'ny ainy noho ny fitiava-tany-drazana. Am'izao aiza zany am'izao MDRM VVS sy ny sisa nafoy hatramin'ny ainy Rakototrabe Samuel Rabe Savany nafoy hatramin'ny ainy noho ny fitiava-tany-drazana hoe tena masina ny tany-drazana. Fa tena masina ve Madagasikara am'izao fotoana zao? Tena rahana amin'ny Tsipriany ve ny Evo-bavety avoaka ny pirenena malagasy? Ohatrany tsy zany tsony satria le mpitarika ery ambony ery mihitsy no zavatra hafa mihitsy no ataony mitsiriritra ny an'ny hafa ary. Izy mitsiriritra de ny androm-panjakany eto Madagasikara no asaina ny androm-panjakana mpanao lalàna no ampiasaina hipasoka sy andamina anyorara hoe resaka code de nationalité de hoe misy hoe tolo-dalàna any zao hoe fangany androm-panjakana eto Madagasikara atao fitaovana apetipety ny olona anankiray. Fa ny lalàna dia natao zay mampety ho an'ny rehetrarehetra, ho an'ny malagasy rehetrarehetra raha miresaka hoe malagasy isika. Ka zany rehetrarehetra zany dia mampiseho ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena. Fa misy fikoropahana amin'izao fotoana zao. Ka hoy isika hoe tsy azo jerena fotsiny ilay firenena. Tsy azo jerena fotsiny. Ary zay ny tena hoe mahazava-dehibe any déclaration officielle, déclaration solennelle nataon'ny président Marc Ravalomanana iny hoe ilatsaka ho président ny république. Izy ny voalohany laza fa ilatsaka ho fidiana ho président république averina fantelony. Izy ny voalohany laza fa
ilatsaka fidiana président ny repoblika. Inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'izany hoe izy ny voalohany? Ny teo an'ny talohany nanambarany any afaka anisan'ny teniny afa hoe ilatsaka fa tsy nahentsika. Fa mbola ketrika be any ambadika any onty ao moa hoe mbola miandry fotoana izay mampety azy any tsirairay iny. Zay no antsoina hoe demokrasia. Fa ny tamin'ny sabotsy aloha dia mipetraka ho tantaran'ny Madagasikara. Tsy hoe ny tantaran'ny Timma ihany, fa mipetraka ho tantaran'ny Madagasikara. Na iza nodikodiny eo, na iza nao be firesaka, na ahoana, mipetraka ho tantara iny ary tsy azo kosehana fa hoe izy ny voalohany nanambara fa ilatsaka ho fidiana président repoblika. Midika ho fahavonona zany, midika ho famalina sahady ny etaetan'ny malagasy zany. Midika ho famalina ny etaetan'ny malagasy. Satria tena sahirana ilay firenena. Zany anie tsy mila resana tsony. Fahasahiranana, fahantrana, fijaliana, milanja azy fijaliana. Raha atao karikatura dia tena hoe milanja azy fijaliana tena ohatran'i Jesosy Kristy le niakatra le nampilanjaina azy fijaliana niakatra tary ambony tendrombohitra tary. Zany mihitsy ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Le izy nefa memazava manomboka hitan'le malagasy amin'ny ankapobeny amin'izay. Le kipitsopitsony izay zavatra nafenimpenina tatisiny adik'le tsy mandeha amin'izay laoniny aty ambadibadika aty, manomboka hitan'le malagasy amin'izay amin'izao fotoana izao ny fomba atao rehetrarehetra mampahantra azy. Averina andrem-pandeha. Manomboka hitan'ny malagasy sarambabem-bahoaka amin'izay amin'izao fotoana izao ny mahatonga ity firenena ity manitra velona tahaka zao. Manomboka hitan'ny vahoaka malagasy ny atao hoe fanodikodonana na arakevitra io na niarena io na ino io sa fipasipasoana etsery ozy le malagasy amin'izao. Ve ohatran'izany ny tena marina? Ahoana izay tsy nahalala an'izany hatramin'izay? Ary mba mandehana mandeha ny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Aza mijanona ny anaty birao any fotsiny, aza mijanona ny an-trano any, fa mba mandehandehana mihitsy amin'ny isan-karazany. Mandehana makany amin'ny reny ohatra hoe ny tontolon'ny orinasy reny dia mba enoy. Mandeha ianao ny fendra sapaty, mba enoy ny teny olona. Mandeha ianao any anaty taxibe any, mba enoy. Ny komanteran'ny olona, raha ohatra zany mandefa radio zany le taxibe, ka ny enony ao amin'le radio alefa izay tian'le chauffeur ao moa zany, ka ny enony ao hoe tena hoe mandokandoka an'ity fitondrano ity hoe tena efa miezaka kosa ny fitondrano, fa tonga dia kotaba be ao amin'ny mpandeha ao. Ovay zany radio zany. Inona koa zany? Efa sao ve fahasahiranana zany ny eninao, tsy te betsaka zavatra betsaka izay. Dia mba mandehana amin'izao fotoana izao eny amin'ny faritra iva, any eny elakelan-trano rehetrarehetra any. Aza sodoka fotsiny mahita fiara be dia be fa mandehana eto Antananarivo any amin'ny faritra iva any. Dia hoeninao zavatra tenenin'ny olona any. Toy isotro tao anie fotoana efa maromaro lasa izay nisy hiraka mantsy izany nalefana ministera anankiray resaka momban'ny hoe ahoana tsara ny tena hoe fomba fiteny hoe ampandry adrisa, hoe amezany fanazavana andreo mpivarotra. Ka amin'izany zany le namay be le vidim-bary le nidangana be zany dia hoe ndeha hipasipasoka any sy ny sisa. Dia inona zavatra nitranga? Misy voatoraka voatabia tao. Fa nafempenina ny resaka communication sy ny ana tonga dia nitenena zanahy iny fa eno ihany ka le olona mpivarotra tao no nitantarako nga zany nisy fironina. Dia avy eo moa tao aorianan'izay dia miteraka mihitsy ny fametram-pialana tompon'andraikitra ambony. Za tena tsy mahavita intsony fa za baikona alefa makaina za mahazo toraka voatabia. Nisy zany. Dia hitantsika amin'izay le izy hoe
so ny sasany mieritreritra hoe mandray ambolony mandray anjabany zay afipasopasoana atao hoe tsero hoe tsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy ny tena marina fatany foana io raha tsy fatany io an'io fatany io amin'ny manaraka de amintsika miteny zao zany tena azo lazaina mihitsy zay tena samy lazan'zany fa tena efa misokatra ny masotsain'ny malagasy. Inona no mampisokatra ny masotsain'ny malagasy? Mampisokatra ny masotsain'ny malagasy dia ilay tsy fisinana fiananany any ambilany. Tena hitany amin'izay hoe tena tsisy anina, tena hitany amin'izay tena tsy mianatra ny zanany, tena hitany mazava tsara amin'izay hoe tena tsy afaka mandeha taxi be intsony izy fa lasa mandeha tongotra. Io fa ena eninjato taona taxi be Antananarivo nefa tsy zakan'ny olona io tsy zakan'ny olona io. Fa zany hoe io moa zany ny eo de tsy maintsy hatrehana. Firy mandeha tongotra amin'izao fotoana izao aller retour hoe sitrany ay aloha eninjato aller retour 200 efa mahazo vary ray kapoaka. Enjana be zany mafy be zany tena fahasairana dia ilay tsy faiza mitantana ilay fitondrana ihany no mahatonga ny masotsain'ny malagasy isokatra amin'izao fotoana izao sy ahiratra. Ilay tsy faiza mitantana ny mpitantana amin'izao fotoana izao mpitantana firenena le mpitantana tsy olona ray fa le rejima zany no tiany ho tenenina le fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny le tsy fahaizany no mampisokatra ny sain'ny malagasy. Ka mahatonga azy hiteny hoe vonjeo zao datra raha ny tokony ho izy eny misy fanjakana eto satria raha joelona moa no teny hoe misy fanjakana ve eto tam'ireny misy eto misy fanjakana eto ka raha misy zany ny fahasahiranana fanjakana egalina fahefana mpanatanteraka raha misy zany ny manahirana voaka malagasy aiza izy no tokony hitaraina, aiza izy no tokony hitaraina. Any amin'ny fanjakana izy no tokony hitaraina raha raisitsika fotsiny lojika. Any izy no tokony hitaraina. Fa tsy any izy mitaraina fa any amin'ny président Marc Ravalomanana. Misy dikan'izay. Misy dikan'izay. Any amin'ny président Marc Ravalomanana le olona no mitaraina. Hoe maty zay dada. Vonjeo zay. Tena verena ianao fa tena tsisy hevitra intsony. Tsy hitanay intsony zay atao. Tsy hitanay intsony. Fa soa ihany raha fa mbola misy dada. Hafa mihitsy anie zany manana dady zany amin'ny fiainam-pianakaviany amin'ny fiainana ankohonany. Dada mahafantatra ny tokony ataony sy mitsinjo ny ankohonany. Io resaka dady io anie tsy tenitenenina fantany. Sao de veriny sasany hoe anarana mipopotra ho azy tery tsy zany io. Misy lanjany lehibe io ary misy dikany io. Ny sasany moa tsy fantatro izay tsony ny mpanoha anazy ihany. Anazy ihany zany. Fa ny président Marc Ravalomanana dia antson'ny olona hoe dada. Teo zao vao fakimaly ny ramatoa avy any Fort-Dauphin tonga teto tena faly zay dada ozy amin'ny tena hoe fomba fiteny tena hoe mivoaka avy any am-po. Dada mahafantatra ny tokony ataony. Mahita ny fahasairana ny ankohonana. Tena anarana tena mavesa-danja manana ny lanjany le izy satria tena ohatrany hoe fiainana ankohonana ny firenena. Ary zay no izy zay. Rehefa fantatrao zany hoe fiainan'ny ankohonanao, marary ny ankohonanao, tsy maintsy mitady fomba ianao. Raha ohatra ianao hoe raim-pianakaviana hoe ahoana ny amahanany ity olana ity ary marary ianao mihitsy izany hoe problema ao anatin'ny ankohonana izany. Indrindrandrindra manoloana ny tsy fisiana. De manao ny fomba rehetrarehetra hijerena ny amanan'izay olana izay. De ohatr'izany ihany koa ny firenena. Ohatr'izay ka raha nilatsaka président hofidiana ho filohan'ny président repoblika zany ny président Marc Ravalomanana de mazava tsara le izy. Mazava tsara tsy hoe resaka hoe taitaitra na hoe eo de misy mikopakopaka de hoe zao tsy zany. Fa tena hoe miainga amin'ny fahatsapana ny
mety manana eritreriny ny vahiny mety manana eritreriny izy fa ny président Marc Ravalomanana nalalaka tsara, mieno ny feon'ny feritretany, mieno ny feon'ny vahoaka malagasy, mahita sy miaina ny fahasairanana ary miaino koa ny feon'Andriamanitra. Amin'ny mahampino azy, amin'ny maha-kristiana, tsy maintsy nenona. Ninninona aloha zavatra miseho ny feon'Andriamanitra. Io ny afaka nataon'ny président Marc Ravalomanana hoe eny henoko daholo ny teneninareo, henoko daholo ny teneninareo fa aloha eritreritra. Izy ny afaka nanao an'izany na hoe mety zavatra hafa tsy araka ny eritreretina mihitsy no teneniny. Fa le tena nandrasan'ny rehetra no teneniny teo hoe hilatsaka ho fidina président repoblika noho ny antony zao efa nazavaina teo. Fa sao dia tsy fantatsika ara fa ny zavatra nisy tao amin'ny Magorao tao Tanjombato tao anie zay moa tany. Nanana ndraikitra zany tamin'ny hoe resaka zavamaneno taty, tamin'ny fotoam-pivavahana ny andraikitra zany raha ny tenako manokana. Fa tao anie tamin'ireo olona roa alina mahery tonga tao dia mbola suspense ny zavatra nitranga tao, fampantantany tao. Inona raha no tenenin'ny président Marc Ravalomanana dia hozy ny sasany, hozy maro hoe indrindrandrindra fa ny renim-pianakaviana manana finoana fa tsy maintsy izay tena hoe zavatra tadiavintsika sy izay zavatra anantsika ilaitsika no tenenin'ny président Marc Ravalomanana io. Satria nandeha aloha ny fotoam-pivavahana dia misy hirahira, dia misy fandraisam-pitenenana nataony avy any amin'ny distrika isan-karazany ny eto Madagasikara, samy mena sehatra daholo ary samy laza ny tao am-pony tao, tsy misy hoe ahoana izany, tsy misy hoe akanerinery izany fa tena samy milaza ny tao am-pony tao, faritra maro. Fa mbola suspense iny. Nanomboka tamin'ny firy ny olona dia efa niditra tao, tao nefa hatramin'ny firy maraina dia efa nisy olona feno feletona. Suspense. Ahoana ara, inona no teneniny eo? Samy miodikodina eo daholo. Misy an'ny tompon'andraikitra ao amin'ny bureau politika ireny, anontanian'ny olona. Zahay anontanian'ny olona, fantatry ny olona hoe mpanao gazety, fantatry ny olona hoe ao amin'ny miara-manonja mandeha isan'andro. Ty amin'ny MBS dia veriny olona hoe zay zany mahafantatra zay ho tenenin'ny président Marc Ravalomanana. Tsy, alao izy ny teny azy, tsy mahafantatra mihitsy zay. Inona ara no teneniny eo? Sao dia sao. Dia rehefa atao zany ny fandiniana moa samy mandidinika eo dia hoe tena raha ny lôjika kosa aloha. Tena izy mihitsy no andray andraikitra. Manana finoana. Fa vao nilatsaka amin'izay le fitenenan'ny président Marc Ravalomanana hoe rehefa nienoko ny feo anareo, fitarainanareo, nieritreritra sy ny feon'Andriamanitra zao dia nanapa-kevitra hoe oui. Inona ny dikan'le oui? Hozy ny tanora hoe amin'le oui hoe raika eny hilatsaka ho fidina président ny repoblika. Fa tena horakoraka izany raha seza mora tapaka tena maro ny seza tapaka tao, raha le seza plastika ireny betsaka mipoapoaka tao, fa tsy seza plastika tao fa vy sady misy coussin tsara tarehy. Fa ny honafaliana tsisy ohatr'izany, ohatran'ireny le hoe horakoraka inona manatabera fa mialany, dia ohatran'ireny le horakoraka tamin'ny hitantsika hoe rehefa ho tapitra ny lalao zany, tena any amin'ny tena ataontsika hoe firy minitra re, any amin'ny 20 minitra any, miditra baolina fa horakoraka tsy fakahitana. Naheno an'le ozy président Marc Ravalomanana hoe oui, ekeko ny fangatanareo fa hilatsaka. Zay le izy zay. Eny ary tonga eto ny Zokobe namana Tabera Christian. Izy moa mitondra kasikety PDB fa
fantatsika izy RMDM kitana PDB ny anarinetiny eo zany fa de miarabanao andriamatoa Tapera Christian voalohany ianao zao niakatra teto amin'ny miara-monja taoriana an'le déclaration solennelle déclaration officielle déclaration goavana be tsy haiko tsony zay lazana azy nataony président Marc Ravalomanana hoe hilatsaka oui ozy izy am'le oui dia io ianao io miarabanao aloha omenanao ary ny sehatra olo resantsika ihany koa moa ny resaka deuxième knapsa sy ny sisa andao ary mankasitraka namana Zokoberina ary eto dia misaotra Zagnahary sika nahitana indray ty fotoanandroany aty nionatsika amin'ny raha lahy mianaketo ary eto dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra ny any andafy-dranomasina zany diaspora sy ny eto amin'ny nosy zany tsisy anavana zany aloha zavatra dinangeza be ny vita tamin'ny sabosy teo efa ho herinandro izy zay ny déclaration officielle arak'le voalazanao teo ny filatsahako vidina ny ray aman-dreny be président Marc Ravalomanana ary eto dia miarahaba anazy mianakavy ary miarahaba ny filoha Marc Ravalomanana manokana am'izay déclaration fahasahihana zay moa ko lefa manao politique mila fahasahihana le izy azinao ary efa teneniny foana io zany ambikambana ny RMDM sy ny antoko tadidrazany ambonany Madagasikara de natoko team zany tiako Madagasikara hoe rehefa manao politika mila fahasahihana satria fandraisana andraikitra goavambe dia arabaina zany izy ary soragna izy tam'iregny fandraisana andraikitra regny ny déclaration satria tsika zao raha ny avy aty amin'ny antoko kitany Madagasikara sy nisy fotoana ny alana anazy lavitra nataiza io nataiza surtout tao Sirabe farany regny alohan'ity déclaration ty teo foana tsika ary hitany za miteny eto androany manamarina an'izany sy hitany be sy ny maro fa teo foana tsika zany ary niangavy anazy tamin'izany rehetrarehetra zany za namanarina dia zanaky ny avy amin'ny faritany ny tiako tenenina eto manko diabolisen'ny fitondram-panjakana sy ny pombazy fa président Marc Ravalomanana de olo rasiste sady tia-tegna zany sy marina zany raha nanaraky tsika am'iregny tournée isaky ny région district même na fokotany aza azinao isaky ny natao regny dia noho ny fiangaviana sy ny fangatahany avy any amin'ny faritra mifanohatra ndray zany izy am'izao sanatria ny vavakory ny hoe tsy masina fa amarana anazy rehefa avy eo dia isorako ny faritany Antananarivo sy ny faritra Analamanga sy reo faritra maromaro visivisy ataony anatin'ny faritany Antananarivo nanatevin-daharana fotsiny fa raha ny fangatana de ny avy any amin'ny faritra mihitsy natsapany zay fitondrany président Marc Ravalomanana zay tamin'ny fotoanandrony eo amin'ny lafiny ny ara sosialy surtout amin'ny lafiny fampianarana amin'ny lafiny fandriampahalemana amin'ny lafiny fitsaboana zany amin'ny lafiny santé publique to rehetrarehetra zany tena natsapany faritra zany fa nanenina zany hitanao ihany ny devoly tsy tery lalana de hitanao raha nitranga teto amin'ny firenena am'izao fotoana zao zany noho le fiangaviana zay mety hoe avoakatsika moa le izy rehefa avy eo be da be ary isorana daholy regny atsika avana avy any amin'ny faritra sy ny faritany regny zany nanotrona tatiny solotena fotsiny reny amanalina mihitsy azinao ka zava-dehibe ny dingana vitany antoko tiky Madagasikara na hoe tanindrazany amborany Madagasikara ny te de tanindrazana ny i de iombonana ary ny emma di Madagasikara zany hoe ny tiky Madagasikara androany zany de lasa ny appellation tanindrazany ambonany Madagasikara ka tsy avelany président Marc Ravalomanana magoragora ohatran'izao na mampalahelo ohatran'izao ny anazy ange efa averimberiko raha ny fehmpiainany président Marc Ravalomanana sy ny vady aman-janany sy ny fianakaviany efa vita ange azinao fa malahelo izy hoe ahoana reto vahoaka malagasy reto kosa mahonena reto izay ne mahatonga anazy mbola mandray ndraikitsy androany ary manao kompatanana aminy ato androany zany tena isoragna anao président fa tena engane mba ho lava velona hatrany hatrany zany mahatratra ny inona raha mbola mamaika amin'ny président Marc Ravalomanana tsisy mamaika azy izy ange tsy maika fa zahay mihitsy surtout zahay zanaky ny faritra ny maika zay le izy zay misy le izy ka azinao tsisy mamaika azy inona mono mamaika azy eo fa araky ny voalazany tany Atsirabe reny zanaka ny Tantsiao zary zanaka ambany vohatra fa tsy tara amin'ny tsy tara eo zay amin'ny teknôlôjia
fifandraisana zany amin'ny mondialisation zay misy am'izao fotoana zao dikan'izany zany ity ray aman-dreny ity zany spécial be tiako tenenina am'zany sady mahay ato amin'ny ambanivohitra izy agnatin'ny trago be sy ny tariny no sady mahay gn'andreny vohitra sady mahay gny relation internationaly amin'ny fampandrosoana ny firenena zay gny tadiavin'ny malagasy araky voalazanao zay ka eto zany dia mivavaky mafy gny fahasalamagny gny fahalavavelogny ho an'ny ray aman-dreny fa zahay tanora zahay zanaky faritry rehetra sisiagnavagny dia vonona miaraky hametraka an'izay ara-dalàna sy ny fahamarinana zay ndray eto amin'ny firenena zany azonao inona moa le ara-dalàna sy ny fahamarinana io de ny fahamerenana andray ny état de droit et de la démocratie et de la bonne gouvernance zany satria nametraky izy efa nomeny sombitsombony zay no nafinaritra tena misaotra Andriamatofiloha Marc Ravalomanana fa efa nomeny sombitsombony kely tao hoe mapepe inona moa le mapepe le mapepe de hoe Madagascar action plus zany le izy azonao action plan plus azafady fa diso ateo mialatsigny Andriamatofiloha sy ny membre rehetrarehetra zay zany le izy dikan'izany zany mbola misy le plus ny zava-dehibe amiko azonao efa nanao izy ary mbola misy tablier zay ny teneniny tam'za tondra izy ohatrany mbola misy tablier ko any mandehandeha any azonao tam'y fampianarana zany satria zao satria zao raha te-hampandroso firenena zany ny firenena anankiray io fampianarana io raha nivaoka bado sy afaka ampandrosonao azonao dikan'izany tena isoragna Andriamatofiloha fa hoavy ty fotoana ty ary isorako anao hoe tena nametraka hoe kandidatsika androany noho ny fiangavina nazavany azy noho ny fiangavina sy ny antsoantso izy sy raha fitarainana ekeko izy ny zay zavatra zay dikan'izany dia avy aty amin'ny ay zanaka zandry zay natevidarana an'ity zavatra ty de ny fisaorana anao Andriamatofiloha fa androany zany raha misy mpanao politika zay efa mikonikonina na mikenikenina hanao candidat dia ny atoko tiako Madagasikara ny tanindrazany ambonany Madagasikara zany androany namoaka déclaration voalohany dia voalohany mihitsy zay rehefa manao zavatra mako aleo premier sur la balle foana satria ny mpapataberana Andriamanasoa de équipe nationale tamin'ny fotoan'andro tamin'ireny zavatra rehetrarehetra regny dia etiko moa zany miresaka baolina kely tsika zany ao anatin'ny 30 secondes dia mankahery ny fianakavian'ny Demony zay club tamin'ny fotoan'andro lasa korazana izy niaraka ny lalao tamin'ny ry papatabera zany tamin'ny fotoan'andro resaka baolina kitra moa tena nafatarana ny Andriamatotabera Andriamanasoa zay filohan'ny kitany Madagasikara androany amin'ny politika fa fomba fiteny le demony zany tsisy azonao andarana ao amin'ny défense ao tsisy raha eka mankahery ho an'ny fianakavian'ny demony sy ny pakafy na za eto niaraka promotion ny papatabera Randriamanasoa zany demony zany tao amin'ny club ary anisany tamin'ny fotoan'androny zareo regny de anisany champion d'Afrique foana zany i Madagasikara zany tafara taty moa zany reny ny fandehany lasa resaka politika be zany tao anatin'ny sélection ny équipe pirenena de zay le izy fa eto zany dia miencourager anao ray aman-dreny Filoha Marc Ravalomanana fa politika aloha ny resahantsika eto androany purement politika de miencourager ny famille anao ny fianakaviana sy ny bureau politika na ny extra parlementaire io na ny parlementaire io satria mizara roa izy ao misy bureau politika parlementaire misy bureau politika extra parlementaire satria tadidio fa ny assemblée nationale ilantsika ihany koa bureau politika satria ao ny kianjany démocratie am'izao fotoana zao satria ao tsisy moreg ao tsisy manapoka bomba ao lacrymogène ao zany ny débat ka dia mankahery anareo 12 mianaka da mianaka reny zany mba eto ihany koa dia mivavaka sy
misodrano zany ohatran'izany a ny solombambaoaka zay anytokana zany vehivavy amin'izy ireo a de ny solombambaoaka mety rantitra zay somary misy tsy fahasalamana kely serisery kely zany atao hoe serisery politika fa ivavahana izy mba ho salama tsara eny ary ka mitoy ihany ny resantsika somary hoasiko resaka mafiso kely le teninao le hoe izay any amin'ny faritra mihitsy eny eny tena talao amin'ny latsan'ny président Marc Ravalomanana noho ny problema isan-karazany misy foizao sasany mantsy izy io entina raratsiana zany sinsisa ka zay le resaka faritra izay a tiako mba hamafisinao kely inona moa ny tena fijalianareo zany efa eny hoe lalana tsy fandripahalemana sinsisa ka hoe président Marc Ravalomanana tena tokony io fa tena tsisy kiletsony ty izao azoko berina izy io zay zanaky ny faritra zany voafitaky taloha teo tena hoe voafitaky oui hoe président Ravalomanana rasista président Ravalomanana zao oui tena nifitany olo za Christian Tabera aloha tsy voafitaky fa ny sasany voafitaky satria e politique mako misy mandeha miainga avy aty de misy any amin'ny base fa zahay avy aty miaraka amin'ny Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana isan'andro eto de masamy joro Christian Tabera eto fa tsara fagnahy io rangahy io fa naratsiana fotsiny zany diabolisena izy ny fomba fiteny vahiny hoe ity de zao ty de zao ty de zao etc zany fa raha tena ny lalinina tsy hoe magnaratsy olo aho eto za tsy miteny hoe ny filohandry nirina Rajoelina fa ny manodidina any ao de tsisy ifankahitagna ao hoe zao ty zao ty zao ty satria rehefa tonga manko ny aveny mamafanafana ohatry zao de ampiasaina le zanaky ny faritra zay idiratsika rehefa aveo amin'ny resaka knapsa sy ny tariny sy ny talohan'ny knapsa io za zany miteny mba presaka ary alohan'ny ny akarako teto de niantso ny Andriamatoa président zany Marc Ravalomanana hoe papa hiakatreto aho inona ny azo tenenina inona ny fandihan-javatra agny zanako izy hitanao zany zanako izy ny filatsako fidina sy ny politika amin'ny ankapobeny azo tenenina eo azonao isorako anao ndray Andriamatoa filoha satria hitako madio fo zany le izy rehefa manao politika mako raha vao misy melomeloko sy mety azonao fa resaka fahadiovam-pofana zany ao anatin'ity fiarahana ty fa ny tiavako ny président Marc Ravalomanana zany eto de amina manokana Christian Tabera zay tena hitanao hoe niavy any am-pony ny avoakany tsy mamorona ny tsy misy tsy mandainga ary indraindray ao anaty fivoriana zay tsy tokony teneniketo hoe président ohatran'ny président zafy loatra ny anao ty mahitsy loatra dans le politique tsy misy zavatra mahitsy de hoy zaza mpandegnanareo sangisangy moa zany ao anatiny any azo resany eto zany de samby sangisangy ohatrany zany de isorako zany ny filoha Marc Ravalomanana atreto tena hoe manaiky izy nono ny fiangavin'ny vahoaka malagasy nono ny fiangavin'ny avy amin'ny zanaky ny faritra satria rapport de force ndray moko ty ampiasainy sasandray ty resaka zanaky ny faritra ty amizao azonao tamy 2018 io Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana no niasa fagnaratsiagnanao fa raha nisy problème mateto Madagasikara mpandaniny crise dia nono tsy fandraisana andraikitra ny cadre côtier indrindrandrindra ka eto de mitodika amitsika cadre côtier na ao anaty fitondrana anao nononono kely ao amy tombotsoa kely ao na ity velan'ny fitondrana anao ao ko tsika ivondrona tsisy atsimo tsy avaratra sy andrefatra signasignagnany ty fa andao tsika ivondrona hoe ahoana ny fampandrosoana isa-paritra de ny décentralisation zany rehefa amin'ny resaka mot décentralisation de tsy any fanjakana rery ny miorganize azy eny amy CCI vato na manarina fa tokony organize vagn'io de mampiantso ny filoha teo aloha hoe satria efa nanana programme-ny daholo eny filoha teo aloha iza moa ny filoha teo aloha mbola sisa velona hatram'izao azonao de ny filoha Marc Ravalomanana zay manana zay rapport de force en politique zay ny filoha rajona européenne zay hitambaran'izy rola zany zay efa eto daholo izy rola reo magnino moa anao jady de mandeha tokana azonao mbola miseho mafy be hoe miresaka isorako mihitsy satria efa manakaiky le 12 juillet izay déclarena ny datim-pifidianana ary eo ny isorako ny filoha Marc Ravalomanana am'le hoe mijoro tsika androany candidat
de ho hitantsika hoe asa idéclaré ve le premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa hoe tena le 9 novembre marina sasy le 9 novembre za matoky omeko eo amin'ny 70% 50% de plus fa tsy asa iteny an'izany izy amy 12 satria fantany satria raha vao miteny an'izay izy de misy conditionnalité ao est-ce que le vola est-ce que le lampifidianana tout rehetrarehetra zany Areo le nationalité amin'ny article 42 ny article 42 ne namanarina zokibe de zao tsisy azo andikana an'io fa exécution de la loi azonao inona ny antony ny problème eto de zao miangavy atsika pahay lalàna koa zany juriste za tsy miteny hoe magistrat fa juriste mba tsy hiroritra an'io article 42 io am'izay tiavatsika anazy am'izay fironana tiavatsika anazy satria ray aman-dreny tena manaja olona ny président ny HCCT aloha ny ray aman-dreny honoré Rakotomanana sy ny président ny Sénat koa izy teo aloha de miroritra an'io zany roitina tsy aty amin'ny article 45 ndray zany le izy azonao rehefa mamaky lalàna ho izy de vacu daholo izy rehetrarehetra non azafady ray aman-dreny tena magnaja anao eto fa voalazan'ny article 42 io sy ny article 43 ary ny article 46 so hoe mandingana fa teo avy loatra de zay fa zao kosa en politika tout est possible ny tout est possible tiako tenena namanarina de zao fa hoany daholy ara ny article 42 tsisy problème satria fa vonona ny anay candidat Marc Ravalomanana hatreto fa hirotsaka fa hoe arotsay le flou zay arovanareo tena miteny eto mahisy mazava tsara arotsay le flou fa ho hitatsika eo ary za mino na nisy article 42 na nisy fandikanana io amin'ny fomba itiavanareo azy fa le flou am'izao mihitsy tsy vonona ilatsaka de manevre dilatoire ao anatin'ny jeune resaka hoe institution assemblée nationale mivory sasy mivory ahoana ny fifanatseana amy gouvernement sasy fanatsena zahay reto mba mpamakafaka ary mba pahay ary mba olo nianatry fa soadalainareo tolo-dalàna misokosokany amin'ny tolo-dalàna avelao izy zao zao ny anana de tsotra alatsao fotsiny izy fa fao ny article 42 nono ny fihavanana malagasy namana rina sy ny vahoaka malagasy zay manatrika atsika eto avelao fa za natoky ary za mino fa ny filorajoelona ao mbola mafisiketo tsy adaly izy anabrotsaka na itafy pataloha tsisy ceinture ka ibrotsaka eny amy 13 mai egny hybridana tsisy pataloha zany tsisy slipo na caleçon eteko tenenina zary izy raha irotsaka amin'io ary tsy irotsaka izy re mitady manevre dilatoire misy ty fitondram-panjakana ty mietsaketra hitanao le zaza mitomany reny rehefa misy zanaka trano mako mitomany de hitanao le mila vaniny reny zany le disidisina amy tany atolotsao le biscuit tsy mila anio atolotsika zay io ataon'ny fitondram-panjakana am'izao raha tsika ho tenena mivoaka malagasy matahotra fifidianana izy zany ny fifidianana atahorana satria io ny fitsaram-bahoaka mivantana fitsaram-bahoaka mivantana io ka hoy izy aho hoe ny filorajoelana nisy article 42 na tsy nisy article 42 hitany sady enony za miteny eto zandriny androany Christian Tabera misadresy aminy raha misy cellule ao amy présidence mba manaova analyse suivant ny azafady diso ny vina fatelo ambe folo ny programme anatysany rehetrarehetra zany PM vely rano tsy tafavoaka mihitsy le izy le contexte mihitsy ena tsy tafavoaka de io koa misy vahiny ngeza be saika ho avy teto amitsika teto omaly sy afaky nomaly ametraka ny filaminana sy ny processus électoral démocratique iresahana amy fifidianana rehefa manaiky izy any a France de manday izy eto zay mako nataony tamty tezamita napitatra ny regny ohatran'ny Laurent Gbagbo tany Côte d'Ivoire regny azonao le izy za miresaka eto androany ny analyste politique de zany tiako am'zany fa nisy vahiny ngeza be saiko tonga teto anatateraka an'le hoe fifidianana eky rehetra sady transparent madio zany mangarahara ny filoha Marc Ravalomanana de nametraka zany foana tany amy 2021 tagny fa zao hoe efa tombotsy ny fotoana constitution sy mesa jaitsika zareo ny tsy manaza constitution fa tsy atsika fa arak' zany amin'ny 12 zany andrasanay le date normale andreo atao premier ministre lehibe ny gouvernementa zay ny teneninao de déclaré voara fa mampiantso fidifidy anao amin'io
tano le datim-pifidianana fa zay avy aty amy clan flo maro karavalimanana sy ny RMDM misokatra amin'ny rehetra tsisy anavana de vonika hiatrika anareo amin'ny fotoana io de ho hitatsika eo zany tena hoisy marina aveo fifidianana am'ty taona ity androany zao le farana le hoe fisoratana anarana ary amin'ny androany zao namanarina eo koa zany tena mialatsiny miala fondro andriamatoa filohan'ny CNI zanakao aho zandrinao magnajanao aho fantako ny zavatra prisame mahazo anao ao fantako gn'amerdement mahazo anao ao fa zao aza mandaingatsony apartirany rapitso fa rehefa hita fa tsy tafavoaka de ohatran'le fianatsika taria mamasina tam'le mamasina manko izy niteny hoe inona ny tabera Christian tsy ampy ny vola ho izy tsisy tsy ampy ny condition à réunir zany anatanterana fifidianaka de noho zany tsy avy amiko azonao de midéclareva zany anao hoe mandra-pahaviny amin'ny herinandro ambony fa tsy mipasy fifidianana io am'ty dikan'izany côté technique zay côté technique io rehefa tsy mipasy ny fifidianana de manao antsoavy amin'ny FFKM zay efa manao an'le lobbyna eto mba ampivory aingana sy reo vondrona mpamatsy vola de ny communauté internationale satria ity olo ty sy vonika agnano fifidianana zao nisy olo mpandraraha matanjaka nantsonony avy any amin'ny Quai d'Orsay na amin'ny Élysée de milaza izy fa tsy mavita voyage anao terna ozy mavita voyage lava be azonao satria lazaina zany any fa io olona io no bloqué ny flou tsy anaiky an'le processus démocratique ifandiniana ahoana nisy ny fifidianana démocratique zany ahoana io lala-pifidianana io ahoana io vola io ahoana io lafiny teknika zany azonao satria izy bloqué azy de tsy nandiany le olona amitsika miteny zao milaza fa marary le olona rehefa miteny aho eto zany hoe izy le mpandraraha matanjaka gasy main droite ny flou de fa kopitsika zany hoe izy le izy za tsy tononana reto aloha rina sy fotoana fiangala baraka eto fa za fotsiny miteny hoe ity fifidianana ty zany atsika androany aloha isoragna ny flou maro karavalimanagna fa ny déclaré zany atsika hoe candidat de izy ary ny masa ilaza fa candidat après nio candidat matanjaka eto dikan'izany zany itsika zany le roi zany mpanjaka fa mpanjaka ny fahamarinana io hoe zao ny processus démocratique zao ny élection zareo ny teny an'io daty io tsy niterentsika zareo tamin'io de ho hitatsika eo zany ny premier ministre lehibe ny gouvernement hoe déclaré zao tadedio rina manevre dilatoire daholy nataony solom-bavambaokana maro anisa tao amin'ny assemblée nationale miatrika satria ao anatin'ny dialogue ny fifanatsehana le resaka hoe loi électorale avadika code électorale ary tao anatin'izay ihany koa ny resaka momba ny fifidianana ahoana ny loi de finance rectificative sy ny tariny ny ministre ny finance moa ny teny hoe azo atao ange ny décret mamindra vola any amin'ny CNI raha mangataka izy zao ny teneniko nangataka ny CNI hatram'izao nangata vonjy eske efa ao ve le vola aoka tsika vaoka malagasy tsy fitany manam-pahaizana samihafa tompoky lasy tompoky vavy ny budget sy ny trésor ny budget de volavolana efitra sy ny volavola teti-bola fotsiny fa ny trésor de fa azonao touchena fa satria fa ao anatin'ny kitapom-bola io zavatry io hatram'izao ny 45 milliards d'ariary tsy mbola trésor le izy tsy mbola azo touchena fa mbola budget mbola teti-bola ihany mbola averiko zay mandeha aoko tsika vaoka malagasy tsy fitany reto mpitondra reto ny 45 milliards d'ariary anaovana lazaina fanaovana ny premier tour mbola budget mbola tsy azo touchenao amin'ny trésor fa mbola volavola mbola projet zany io mbola karazany hoe budget zany io fa sy trésor azo touchena lelam-bola dikan'izany manevre dilatoire daholo mandainga amitsika tonga fanjakana fa hoisy fifidianana am'ty taona ty fa ny flou maro karavalimanana zireo vondrokery miaraka aminy zay mijoro eto miteny aminareo androany dia vonika iroso amin'ny fifidianana fa tsy olazaina indray manko raha misy ny zavatra manevre dilatoire eo ny avy aty amin'ny lany fanoherana zay taritina andriamantoa sanatria sanatria zagnahary fa tsy isy an'izany fa ny aty de vonika satria manaja lalam-panorenana ary manaja lalàna ny avy aty amin'ny fanoherana zay taritiny andriamatoa maro karavalimanana rehefa tapitsy ty zao teneniko anao Zoberina ny flou rajoel tsy vonina am'izany fifidianana zany na za tsy izy teo amin'ny toerany ara ny vina rehetrarehetra fa misy manery fotsiny zany izao azonao hoe
milatsanao manaova kongresy satria efa miteny eto raha vao nifoloany teny hoe tsy latsaka atsony aho na tsy anao politika atsony raha tsy vitako izy ny RN 13 zay avy agny fanambadiako satria ny vadiko atandroy mety isy karany belgos tiako tenenigny da zao tsy vitany ara le izy zany zao da tananay mifaritra atsimo atsinanagna agny izy mifaritra atsimo agny fa tsy mahazo milasaka izy raha ny tena marina satria zao les paroles données il faut accepter zany hoe ambony lalàna zany ny parole donnénao azonao dikan'izany manaova congrès nareo TGV mapara IRD IRK eto dia misaotra ny vice président ny assemblée Antananarivo nametraka andreo hoe tsy mipetraka tsony izy raha ny analyse ny maronisa atao amin'ny assemblée nationale tsy fotoana zao izy ametrahana an'le hoe ato na ato azonao isorako anao député ny faratsio fa tena analyste ary tena politicien anao ary grand politicien satria efa hainy le poursuiten'le zavatra rehefa avy eo eto ny zavatra nofinofisiko engany Ambatsio zay eto zany maha Christian Taberana kitany Madagasikara ny zavatra andeo de ny article 62 na 63 hoe dissolution de l'Assemblée nationale na raha anao dissolution de l'Assemblée nationale izy de est-ce que azo maronisa ve izy après 60 jours nefa ny fotoana efa mandeha efa kely analyse io atsika io tsy voatery zay ny marina de raha miala zay ny filoham-pirenena sy ny ao amin'ny présidence ao de eritreritra hoe machine raha le fandravana ny gouvernemanta fandaotsika ifampiresaka na machine le article 62 article 42 de le resaka code de nationalité io zany zay efa nifampiresahany amy la France zany na président Macron za raga efa leon reto équipako reto fa tonga de machine ao de destitution zany azonao fanalanana en place de alohatsika ifampiresaka zao manko ny problème ny filoha Ravaly Manana sy ny filoha Rajoelina tsy mitovy ny toetra andreo na de samby atao mpivoatany ara i filoha Ravaly Manana franc agnaty folo refa resaka mamoaka resaka azonao zay raha resany eo dio gny marina fa i filoha Rajoelina melomeloko tadidiko tamin'ny accord de Maputo azonao tamin'ny fametrahagny CNR tamin'ny président Zaf ny filoha Ravaly Manana tonga de io no izy tamin'izay fametrahagny CNR lasa CFM mandray gidragidra teo zany le izy azonao tena zany na de samby atao vory izy rolareo na izy telo lareo ao anatin'izany ny filoha Rajonary Mampianina tsy mitovy toetra fa ity filoha am'izao ty miseho anazy fatsora zany miaraka am'le réseau fa tsy mivoaka velo izy am'ty satria efa bloqué daholo le réseau mampiadolo eto satria ny mampiadolo tiako tenenina ary fantatra ny malagasy ny marina fa hoe ny filoha Ravaly Manana de miteny marina tokoa isaky ny région na district na fokotany na faritany andehanana hoe ty olona ty tena mijoro amin'ny fahamarinana marina ty ka mendrika azy no averiny eo amin'ny fahefana andaminany an'ity firenena ty zay ny le izy zay no maresy lahatra na eto zay no mahatonga anay Christian Tabera foana eto kitany Madagasikara zay ao anatin'ny RMDM sy amin'ny rehetra misokatra mahatonga anay hoe fa soladala ay ka agnotsign'olo malaign'olo agnotsign'olo malaign'olo zany na manarina hoe ny filoha Ravaly Manana misy raha velesy non azonao fa matoa zay tonga eto resy lahatra zany amin'ny toetran'le ray aman-dreny fa ny filoha Rajoelina zay raha zakain'ny ekipan'io na tenen'ny ekipan'io de ohatrany hoe marina daholo aminazy gn'anazy zany sy managna principe d'homme d'état izy azonao fa ny filoha Ravaly Manana sy ny filoha Rajonary Mampianina managna an'izay za sûr fa tokony anaotra Macky Sall ve zany filoha Rajoelina raha fahitany tiako be mihitsy zao le izy ny Macky Sall seho nienjana niseho nienjana au niveau ny vondrony raisam-pirenena fa nitereny reo de nanao gouvernementa hitatsika io azonao za moa zany ny filoha Marc Ravaly Manana ny teny tonga de arosoy ny fifidianana tonga de zao satria fa efa akaiky ny fotoana hozy izy fa za ndray tena ny insiste sy ny gouvernementa tsay mihitsy oa fa apisy problème eto raha vao gouvernementa io tsy mikitika seni tsy mikitika CC satria zareo miseho mafy be fa ny gouvernementa kosa kitio raha tsy kitika alefa soary fa zao condition Christian Tabera tsy misy mahazo mitsoka eto
tsy misy mazo mitsoka eto raha vao mpitandro filaminana ka mampitsoka an'ina manome vavady voany io any amin'ny aéroport sambory rehefa avy eo sambory azonao izany napitsoka azy tena amin'ny aéroport zay kosa aloha ny eto aloha miregle ty problème ny firenenantsika satria samy manao mafy be samy manao manana ny marina fa zahay miaraka amin'ny andrimato président Marc Ravalomanana zay memboninatsy eto de manana ny marina izahay satria efa nandefitra zay tamy 2018 efa nandefitra zay tamy 2013 za tsy teny tany amy 2013 fa depuis 2018 teo de am'izao ndray verina zany de mbola andefitra ndray rehefa anao zany agny teny côtier zay surtout avy amy faritra sy masinganagny na ny tendrombohatra hoy izy ka tsy miteny aza angreniny vorona hoy izy teny malagasy official lavisatorako ohatra tay ambony bato izy efa teninay agny ka zahay kosa aloha amty ary tena ny angavy mafy nandoaly za miteny eto eno za miteny eto ny Filoha Marc Ravalomanana tsy manaiky anao mitatakolaka atsony eo amin'ny ACC mandefitra lava ty fa tsy maintsy maka ny fahefanitsika satria fantatsy ianao ny ampiarina indray ny toe-karena sy ny ampiarina indray ny filaminana sy ny ampiarina indray ny fahasalamam-bahoaka zany nampiavaka ny Filoha Marc Ravalomanana teto ay ny nandamina ny fampianarana ny filaminana ny fahasalamam-bahoaka io ange rehefa milamina de efa milamina ny vahoaka zay zao ny vahoaka vonona ino ny teneny voalohany taloha tena tsy maintsy jerena nona ny vahoaka ary ny alatsiny izy tany be da be ny tokony hoeto izy izy fa noho ny fahasarotam-piainana dia tsy afaky nareo sorana ho izy razana zagnahary zay manko ny tena mampiavaka ny Filoha Ravalomanana hafa ihany oa le nahazoazo taona matotra tsara rehefa miresaka sy ny dialogue ka za zany eto de mametraka hoe alefa sy io fifidanana io am'le 9 novembre tsisy miemitra déclaré voalohany ny prime ministre nke androany be indrindra satria efa firy moa tsika androany zao tsika enina jolay herinandro sikazy erina de kely tsika de sivy jolay andrimato prime ministre vao aloha le problème ny secretnary fa le raha lanao ange nodisy ny secretnao mialatsiny miala fondro tsy hoe mangala baraka hoe tona mifangala baraky fa raha ny prime ministre raha Christian Tabera sy resaka zaf président Zaf Albert ny resahana de mifanakaiky loatra zay sio fa ny problème tsy miendry resaka leo afa ny raha resahany afa ny raha tanterahany mba manome conseil any ange zahay ava ty amin'ny clan Zaf Albert zay ny resahany satria mba tsara fiarahany fa kosa le prime ministre tsy mieno manao anazy mafy be androany eto de misadresse amin'ny tany filaminana rehetra avelao ny politikanay amin'ny politikanay fa ny politika midicté aminareo ao fa raha vao misy misaradala ao ka tsy mahay leçon na mahay mandray anatra am'le baïonnette d'intelligence de miala sy miala fony kosa am'izay fotoan'zay tsy ny Filoha Ravalomanana ny tenin'izay eto fa za Christian Tabera zay mangazy ke molangazy izy zay zavatra zay na manarina tsy maintsy arindra zavatra zay eto zany dia misadresse amin'ny manamboninahitra rehetra sisy anavana zany azonao mba aoka tsika mba ay andray lesona sy andray andraikitra amy zavatra misy eto amy firenena am'izao fotoana zao fa mafy diversion aongana ny bro permanent tsy aongana ny bro permanent fantatsay fa matahotra le lehibe ny gouvernement sy ny membre ny gouvernement ifanatsika am'ireo bro permanent reo surtout ny bro permanent avy aty amin'ny tiako Madagasikara de nitandrandran'imbonina ny Madagasikara matahotra satria le fahamarinana manko la vérité o izy tena blessé an'le autres zay eny ary toy ihany ny fantaratsika fantazanao ny député Mamy Rabendrina fa tsy maintsy resahantsika ty resaka anankiray ty Tabera Christian nazo liberté provisoire ny tale généraly Vonjimaika zany ny CNAPS de navoaka alina fa talohan'io de fanjakana tena tsy mamoaka talohan'io tantaraiky aloha le hoe fait efa ite zany talohan'io dia nanao filazana mafy be mihitsy ny zanaky ny atsimo atsinanana enao tao anatin'io maromaro zany nareo hoe parainy Auguste tsy voatery hitovy amin'ny resaka foto-kevitra politika masaky fa mangaleva tena nafana be le izy enjana be tsy amerina an'izay inona ny zavatra antraka inona ny dikan'izay voalohany aloha zany de misadresse zany amin'ny syndicane mpitsara sy ny mpitsara rehetrarehetra eto Madagasikara
Zareo regny instrument judiciaire ampiasaina fotsiny comme ça azonao de joro zany zareo par rapport n'le greviny knapsa amin'ny manerana nosy nanidiny brao toro rehetrarehetra tsy mbola nisy kosa eto DG-ny knaps na provisoire na sy provisoire ka nahatonga an'ireny etsika reny matoa androany nitsanga sy ny seho le zavatra dia isoragna ny Zagnahary isoragna Erazagny fa tena mijoro zany fa olo marina olonay avy afara fangana agny azonao na olonay avy amin'ny zanaky ny faritra azonao ka eto dia isoragna fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny rehefa miteny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny moa tsy miteny anizany zaho eto fa ary isoragna rafim-pitsarana zay miandraikitra an'izay nagnome an'le fahafahana vonjimbaika ary tonga de nampandray andraikitra tsy vitany fahafahana vonjimbaika fa tonga de nampandray raisiny andraikitra ao fa bloqué le rouillage administrative ao ka dikan'izany ary soy fa bloqué daholo satria ao le passionnaire sy ny tariny dikan'izany amin'ny andro alina ty fitondram-panjakana teny tsy mahalala zavatra tsy maizina foana hitanao fikaran'ny rovatary amin'ny andro alina zay zavatra tsy azo atao surtout ao anatin'ny maizim-bolana azonao regny ka ity zany tsy mahalala fomba ary tsy mahalala zay tokony atao amin'ny mamalagasy ity fitondram-panjakana ty tiako tenena de zao isoragna aloha zany ma mamerina irafim-pitsarana amin'ny rehetrarehetra eto fa namoaka azy ary nametraka azy indray amin'ny ara-dalàna amin'ny famahana ny problema ny knaps io satria nivoaka LP izy tamin'ny ala androany maraina izy efa nandray ny brony DG anazy indray zany azonao zavatra mbola tsy nisy teto kosa aloha zany fa zay fisorana zay koriny tsy midika hoe afa-po fa mbola liberté provisoire io ka eto zahay aminareo rafim-pitsarana zay tandrify an'izay dia amoaka an'le didim-pitsarana mba ho afaka madidio le olo satria fantatra fa tsy olo meliky olo ka dia zay zavatra resahagna zay zany dia manao kompatanana amin'ny zanaky ny faritra amin'ny zanaky ny gasy rehetra sanavana na eto Antananarivo niara ny salahy sy ireo syndicat tao amin'ny knaps nareo syndicat mpiasa tsy miankina amin'izay zavatra rehetra satria fanambaran'ny zanaky sud-est nisy tao amin'ny assemblée nationale tamin'ny cafétaria ary ny renforcer na nanao relais na nanamafy an'iregny fagnambarana nentin'ny syndicat ny knaps sy nentin'ny syndicat ny mpiasa-panjakana reny de isoragna daholo zany izy regny zay zany azoko resagny eto zany ka dia miarabanao raha matoa DG zay nandray ny seza fiandriananao ndray ka dia matoky sy manana anao hoe amany problema ny resaka knaps zany eny ary amaraparantsika tapera Christian satria fa hiakatra eo ny mpisehatra manaraka inona ary ny tena tianao amafisana reto tiako amafisina zany dia mamerigny fisoragna ny filoha maro karavalomana sika tokotsika Madagasikara aloha zah eto mitandran'ambonina Madagasikara sy reo solombavam-bahoaka maro sy reo membre bureau manomboka any amin'ny foko team com team 10 team sy reo rehetrarehetra reo zany navory sy nalamina an'ireo vahoaka amanalina teto Antananarivo tery Tanjombato hitantsika regny santiona ny fotsiny na ny taorany nampalahelo misy tafiditra azonao dia zao ho atsika sy tafiditra regny aza atao mampalahelo na hoe aza atao ilambaniny regny fa ambiansy daholo regny satria nisy fepetra ihany koa na raha natao zany de isoragna daholo zany sy sagnavagna reo solombavam-bahoaka nandray andraikitra amy raha ny logistika ny tena problème ary ny karakara zareo regny dia makaherytsika avy any amin'ny faritra surtout faritra Zenipoira koa de any amin'ny faritra Tsimasignana any amin'ny district ny Farafangana sy reo district anankidimy avy amin'ny faritra Tsimasignana zany de ny district ny Farafangana Vangaindrano Midongy Befotake sy Vondroza sy ny tariny ary avy any amin'ny foko sy ny commune zay neviako de manao any amin'ny Zavosoro sy ny Antefasy ary ny Rabakara eto Antananarivo zany ka dia mankasitraka namanarina sy am'ireo mpilaravinahitra manerana ny nosy ny sud-est rehetrarehetra zany sy ny gasy rehetrarehetra eto Madagasikara sy ny amin'ny diaspora satria ny any amin'ny diaspora sy foko ray niany fa foko maromaro mitambatra mifankatiavatsika ary mivonjogna anambatra indray ny heritsika anarina indray ty firenentsika ty miaraka amin'ny andrimatoa filoha Marc Ravalomanana amin'tya fifidianana ty zay eny ary soratsika tabera Christian nitondra an'izay fanazavana izay na hevitra ihany keo
tao anatin'ny miara-monja mbava homana mpomieritreritra dia tsoantsika izany toy ihany ny fanaratsika eto amin'ny miara-monja MBS Radio Mbada efa tonga ao ny député Mamy Rabendrina questeur fahatelo anivon'ny antemera-pirenena sy mbavahoaka ny tiako Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo dia hiakatra izy afaka minitra vitsy fa mialohan'izay aloha satria mbola mandaminao isy namana faniry Razafy Manantany dia ho raisitsika vetivety ny avy any Faratsio. Tsy iza moa zany fa namana raha Justin izay tatsa tiako Madagasikara mafana fo nandray anjara be dia be tamin'iny congrès national tetsy amin'ny Magro Akorondrano tsy Magro Tanjombato iny tamin'ny sabotsy Magro Tanjombato dia tao amin'ny fampidiran'olona tao izy tena niasa mafy miarabanao namana Justin va ny Faratsio manahoana ary ny fihetseham-po aloha nandray fanambarana goavana be nataon'ny président Marc Ravalomanana iny. Voalohany indrindra aloha misaotra anao na amin'ny fitenenana misy arina mahafinaritra tokoa izay fanontaniana zao ary raha ny zavatra misy tany amin'iny faritra rehetrarehetra izay nijerentsika hitantsika rehetrarehetra eny dia nafinaritra. Manaraka izany dia miaraba ny vahoaka malagasy ary miaraba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha mitatra ny tiako Madagasikara. Raha ny zavatra hitantsika dia tena nisy tokoa ny ambiance ary misaotra ny vahoaka ny district amin'ny Faratsio koa satria maro be koa zareo ny tonga teto na ny efa teto Antananarivo na ny avy any amin'ny faritra tonga teto daholo zareo rehetrarehetra nanotrona antsika satria isy fanambarana lehibe ho ataon'ny président Marc Ravalomanana tonga daholo ny olona amin'ny tiafaliana tsy karamaina volo reny olona reny fa tonga amin'ny sitrapo reny tsy nisandaina volo reny tsy natao tambatambazana reny fa tonga daholo ny olona nanao ny aintso zavatra izy tamin'izay fetrehana sy nanao izay natongavana teto Antananarivo teo amin'ny Magro Tanjombato. Faharoa manaraka izany dia misaotra ny président Marc Ravalomanana ary mirary tondra fahasalamana ho anazy sy ny ankona moa satria mbola eo izy afaka mijoro mbola hiatrika an'ity firenena malala antsika ity ary tsika vahoaka malagasy koa mbola manana fanantenana satria mbola eo izy mbola mitodika any aminy daholo ny maso rehetra amin'izao fotoana izao raha jerentsika moa ny ankapobeny ary tena mirary azo fahasalamana ahafahany miatrika ny didy amin'izao fotoana izao anatin'ny tena hoe firenena latsaka tanterena sy anatin'ny fahatrana tanteraka. Zay moa no mikasika an'iny le fanontanianao ankiray teo manao hoe manahoana ny teo amin'ny Magro Tanjombato tena nafinaritra teo satria na ny toerana ary hita hoe tena tsomba ny olona tsomba ny vahoaka tena lina tena lina le olona zany eno ny fanambarany président Marc Ravalomanana tamin'iny fotoana iny dia niandro fotsiny le olona hoe manahoana ary izy ity ahoana inona ny tena ho amboarany eto dia namaly moa izy hoe ekeko ny fangatahanareo orakoraka be ny tao tena nahiditsika fa tsy hoe nitantaraina fa tena nahiditsika tao tena orakoraka be tao ary faly ny olona tena faly ny olona zavatra anankiray teo ihany koa zany nisy fanirana anankiray ihany koa tao hoe nisy nofokena mitampihavanana ny antsika indray anefa tena hita tena hoe hafa mihitsy zany ny zavatra nandeha tao hoe tonga dia tsy nisy nazo ny olona fa tena nahazo tsirairay isam-batan'olona ny olona ary tena sakafo ara-dalàna tsara na ny teo ampitoerana na ny mbola tao mihitsy zany natao hoe fihavanana malagasy sy ny tena atao hoe fahalalam-pomba rehetra haitsika tsara mihitsy ny tena hoe ny ray ina ary tena ninana daholo ny olona rehetrarehetra tsy nisy tsy ninana zany fa ninana ny olona isaorana nyreny olona rehetrarehetra reny na izy ary tao zany misy arina zany tsy nisy fanavahana hoe ty malotoloto na ty miaingoaingo na ty takan'izao fa dia fapo tsara ny olona rehetrarehetra ray manontolo misy arany ny olona sasa misy arina tena tsy nanam-po mihitsy hoe isy an'izany tato hoe fa dia tonga fotsiny izy amin'le hoe fifaliany hoe en'le fanambarany président Marc Ravalomanana dia tonga fotsiny izy tonga tao nefa kay zany ny zavatra nisy tao tena faly izy talohan'le fanambarana mbola samy fampanontany samy mbola fampanontany inona ny tato hoe inona ny taroa inona ny tato inona ny ola zainy inona zany tena ola zainy président Marc Ravalomanana ato dia samy miandritsika fa dia sorana antsika rehetrarehetra fotsiny aloha dia samy tongatsika miandritsika fa dia miandritsika zany dia efa mangitangitako eo ampitoerana tsirairay eo zany ny olona ho inona le zavatra misy ato
ay zany a fa tena inona ndrasan'ny olona teo a ho anay ana vahoaka ny district amin'ny faratsio fa na vahoaka nanahoana ny Madagasikara teo ny eo tany faly ny olona tena faly ny olona tena hita hoe faly ny olona hoe tena ay zany a président Marc Ravalomanana mbola tia an'ity fireneny ity ary izy a mbola manana fantretena goavana be mihitsy izy mbola amonjena an'ity Madagasikara ity satria hita le firenentsika fa tena efa tsy izy tsony le firenentsika efa tsy hita tsony zany zay antony ilazana azy hoe takatakany ahoana ny sala anisan'ny olona mahantra takatakany ahoana ny sala anisan'ny olona manamanana takany ahoana ny sala anisan'ny olona mba hoe eo efa tsy hita tsony zany zay amezana le eo zany nga misy tsony le hoe pourcentage omenan'ny olona fa de efa tena sahirana tanteraka le olona raha ohatra amin'ny district amin'ny faratsio iny am'izao misy arina de efa tena efa tsy izy tsony le hoe maha olombelona ny biby sy ny olona fa de tena hoe miray trano amin'ny biby ny olona am'izao fotoantaony ny anony afitsiko ny asan-dalo sy ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ohatra anankiray zao meko anao zao ohatra ny anankiray zao raha mahita ananareo am'izao fotoana zao a raha manana efitra trano anankiroa zany ny olona anankiray anambany faritra ambanivohitra any aminay amin'ny district amin'ny faratsio iny de ny efitra anankiray ametrahana kisoa sy omby am'izao tsika miteny zao a averitry ny ray mandeha raha manana efitra trano anankiroa ianao ao anatin'le eo amin'le tanàna misy anao de ny efitra anankiray ametrahana le omby sy le kisoa de ny efitra anankiray ametrahana le olombelona de ahoana ny fahasalamana am'zany efa tsy haitynenina tsony zany hoe takany ahoana zany ty fomba iainana ty amin'ty tontolo ambanivohatra ty tena mipetraka marina ve maambanivohatra anazy am'izao fotoana zao efa tsy haitsony zany le fomba resahana anazy noho ny vokatra le tsy fisily le fandriam-pahalemana am'izao fotoana zao mampatonga an'izany satria reny momba aritsarainan'ny olona anambanivohatra fa tsy manana le hoe banky sy ny sisa ny olona anambanivohatra matatsazy fa de reny mba fametrahana vola noho ninona mampatonga an'izany ny afitsikoa ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara efa tsy voafehan' zao mpitondro zao tsony efa tsy hita tsony zany zay anaovan'le mpitondra azy hoe le mpitondra ve manao tsy mahay mitatana ve sa tsy mahay mitondro tsy efa tsy haitsony zany le resahana anazy fa de zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao misy irina satria efa mampanaelo le olona hoe iraitrano amin'ny biby sy ny olona eritreretanao fa tamin'ny talohan'ny 2009 ny tontolo ny ambanivohatra rehetra fa ny tena momba mandeha eraky ty Madagasikara ty miavaka tsara ny tranon'ny olona sy ny tranony biby fiompiana mbola miala 10 metatra miala ny trano de hoe iriny omby iriny kisoa am'izao fotoana zany resahako anao zany ny zavatra misy le fahasalamana efa tsy eritreretina tsony hoe ahoana ny fofon'ny kisoa ahoana ny fofon'ny omby ahoana ny fofon'ny koa fa de fa hoe ambenina arak'izay zavatra zay hoe le tsy fandriam-pahalemana efa tsy izy amin'ny fotoana io a ny mpangalatra tsy mifidy tsony na akoho na kisoa na inona fa zay tratra anao de efa ataony noho ninona vokatra lefa fahasiaranana tena lalipaka be loatra no mampatonga an'izany rehetrarehetra zany zay no nampahafaly an'ny olona tany aminay amin'ny ambanivohatra hoe ilatsaka président Marc Ravalomanana amerina indray le fandriam-pahalemana aoriana kely tsy hoe zay zavatra zay tsy hoe zay de efa ho tonga faly ny olona tao ny olona mitondra tena radio carte mihitsy mahazomahazo réseau kely mahazomahazo antenina kely meno an'iny tamin'iny fotoana iny fa tena faly ny olona ka tena mbola mamerina ny fisaorana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy mivady amanjana sy ny ankonany rehetra fa tena nanana fantretena le goavana be izy mbola ananan'ny vahoaka malagasy fanantenana vaovao indray tsy hoela nefa de ho tonga zay nefa mbola manafatra ihany amin'ny vahoaka malagasy hoe raha ohatra tsika ty mba ho tonga am'izany de aza manaikinaiky fitahan'ny olona intsontsika satria efa tena enjana nahazo atsika de aza manaikinaiky fitahan'ny olona tsony fa efa de iny ny fanambarana rahantsika nahita enony vahoaka manerana an'izao tontolo zao mahitsiny de efa iny ny zavatra misy iny anefa alohan'izay rehetrarehetra zay tsy ho tongatonga fotsiny zay raha tsy misy ny firaisan-kina tena goavana be ho ataotsika vahoaka malagasy hoe aizany ny atongavana am'izay toerana zay miara-miray iny tsika lisy mpifidianana miara-miray iny tsika mahay mifanetony tsika tapitra androany moa zany le mbola fandroatana anafokotany anefa tapitra androany amin'ny anora riva zany le fandroatana anarana ananivon'ny fokotany de ny azontsika mbola anoizana an'izay rehetrarehetra zay de miara-mifanetany tsika menakavy miara-mifandresy lahatra
miaraka hoe inona ny tokony tena isily le fividianana mangarara satria miainga avy aty amin'ny fokotany moa le izy mandatsaka ninana fokotany ianao a arak'le olona zay efa nieritreretinao a manara-maso tsara aza manaiky fitafitahany olona hoe ty misy roa alina de ty menamena ty avadio fotsifotsy na ty maintimainty ty avadio menamena aza manaiky an'izany fa le safidinao zay efa nieritreretinao ihany aloha zay ihany lalana tonga avantsika am'le tanjona zay efa nomen'ny président Marc-Caravaly manana tokatsika menakavy a fa tsy maintsy iverina indray mifandripahalemana iverina ny fianarana iverina ny fahasalamana iverina le paracetamol ana le CSBD le roapolo de efa mandoa roapolo de efa mba mandeha le mba miainan'ny olona araka ny zava-misy fa izao ianao raha mandeha makana amin'ny hôpitaly ianao misy herina safady 3 segondra fotsiny fa izao ianao raha makana amin'ny hôpitaly ianao a vola aloha na notanian'ny dokotera misy vola ave zay vao mandray atanana anao izy manambola ianao sa tsy manana ary efa nalafosan'ny olona tena le lehibe lamosina kely mihitsy zany zavatra zany ny zavatra misy raha vao hoe andehanao ny hôpitaly ianao mba hitsabo teny ianao mba hoe jery ny fahasalamana zanakao ianao na ohatran'izany ianao sy ny sisa zany ny zavatra misy a ka izay no mbola nafarako antsika rehetrarehetra hoe aza manaiky fitafitahany olona fa efa tena enjana le mahazo atsika fa anaminay anange am'izao fotoan'izao mbola matsoratsa le olona mbola miambina amin'ny alina manomboka amin'ny 7 ariva mbola miambina le fody efa tsisy nandrasinako le vary efa tsisy no le lakan-drano efa tsy nikarakarainy ty fanjakana ty ny barazy efa tsy nikarakarainy fanjakana fa de efa nariny eo de efa tsisy tsony le anina ny vokabary ary efa tsy nandeha am'zy izy tsony de nanjary lasa zany rehetrarehetra zany efa tonga de efa tsy nisy tsy nisy tsony lalana moa efa tsy resahantsika fa iarahantsika mahita io kilavadavaka ny andro zalany teleferitra ndray mamayazo fa ny olona anao ary tsy rara iny ny lakan-drano ary tsy rara iny ny barazy ary tsy rara iny ny fandripahalemana efa tsy resahana tsony efa tsy hay tsony zany zay ilazana ty firenena malagasy ty fa de tena ao anatiny tena hoe nona tanteraky tsika efa tsy raiky apoka am'zaradimy tsony fa ny olona raha am'izao fotoan'izao mandeha le anenana anao misy herena enandalana eny anao efa tena lasopy kely na 300 le mitsangatsangana kely sisa no hoan'ny olona efa tsy mihinana vary maina tsony ny olona na mihinana vary sy laoka na mihinana sakafo ara-dalàna tsony le olona zany ange ny zava-misy am'izao fotoan'izao hoe zany miariary oatra mivay-akandrona ozy izy le fomba fitentsika malagasy zay ka zany rehetrarehetra zany a mbola nafarako foana fa de alaotsika tena manao sarobidy an'ity fifidianana indray mandeha ty ny tena ananatsika tena fanantenana vaovao ary ty ny tena fitahin'Andriamanitra atsika itsombinan'Andriamanitra atsika manokana anarenantsika an'ity firenena ty miara-mietana zany tsika menakavy a anarenana an'ity firenena malagasy tsika ty fa raha izao foana no mitoy a tena hopotika tanteraka le taranaka faramandimy satria ny taranaka no avin'le firenena ho resahan'ity mpitondra fanjakana ty foana hoe ny taranaka no avin'ity firenena ty nefa le taranaka rampotehany zaza malagasy ary am'izao fa tsy hoe 4% zao mianatra 4% tsy mianatra fa efa de tsy mianatra daholo ny akamaroan'ny ankizy am'izao satria tsy araka le ray aman-drenitsolo le fikarakarana ny école sy ny fitaovana sy ny sisa ka mialohan'ny amaranako ny tenitro a de misy ny zanam-pielezana tiako Madagasikara avy any amin'ny faritry Vinanony a hanao fivoriana de miantso antsika rehetra za mo mangataka misy efaly moa mba alefa kely le numéro téléphone mba ahafahan'le olona mifandray zany satria le toerana zany mbola tsy voafetra hoe tena etsy de afaka mifampiantso moa tsika zany fivoriana am'le tiako Madagasikara zany am'zanam-pielezana avy any Vinanony de nanao antso avy meo zareo hoe numéro téléphone azahoana zany afahantsika manao le fotoana zany hoe etsina erona arina am'izao le date na am'izao le date de 034 58 450 82 de ao koa 034 58 450 82 de ny RTL 033 74 479 71 averiko ray mandeha 033 74 479 71 zay zany ny azahoantsika mba hifandray anaovantsika le fotoana zany hoe etsika manao le fivoriana am'le zanam-pielezana commune Vinanony anaovana le fivoriana maro ny zavatra hodinianao zany de miantso amin'ny laharana io zany nareo ahafahana mahame anareo le fotoana hoe etsy de etsika io le date fa le fotoana efa mandeha de efakaiky any ny olona efa mbalina le ahita vaozava-baovao hoe am'izao le tena le fifidianana marina am'izao tsika nanao fifidianana am'izao tsika nandatsabato tena efa lina le vahoaka efa tsindrin-doana be zany le vahoaka efa manisa andro fotsiny zany le vahoaka am'izao fotoana zao fa zany ngamba tsy ho lava resaka tsony satria namana moa efa misy fa itazantsika eto daholo fa de mametraka mandram-peona sy mandram-pitafa indray
tomboky lasy tomboky de ody vavy anao zany io zao amparatsio de ho de faratsiondrantsika zany zao anatotosan'ny adidy amandraiky sa satria ny adidy moa maro ny adidy moa zany amin'ny fitenenantsika malagasy hoe ny adidy tsy an'olon ratsy fa ny adidy de misy foana de manatotosany zavatra rehetrarehetra anomanana an'le momba ny fifidianana ty amin'ny district amin'ny faratsio satria za moa zany no mikarakara ny resaka tiako Madagasikara ty afaratsio karakara amin'ny lafiny taratasy rehetra amin'ny be de be zany zavatra karakarainany fa tsy hoe zavatra anakirairera de za mba ohatrany hoe mba irakiraka miakatra sy midiny eo zany manao an'izay rehetrarehetra zay de za koa moa mazoto satria za olona efa tamin'ny 2002 no tiako Madagasikara fa tsy hoe voamaly na tamin'ny roa no nitolona na tamin'ny roa fa tiako Madagasikara efa tamin'ny 2002 zany tsika de mbola zao mbola hito zao ihany ary mbola tsy namadika palitao ihany koa hoe tatsy tatsy de taria fa za de tiako Madagasikara hatramin'izao mpikambana fianao any tiako Madagasikara amty district afaratsio moa ny tenako manao an'izay rehetrarehetra zay de samy tain'Andriamanitra daholo eny ary isaorantsika namana Justin zany zay avy any afaratsio nitondra ny anjara briky tamin'ity fandarana ity tsy afaka ny angingina fotsiny manoloana an'ireny hoe déclaration officiale déclaration solennelle nataony ny président Mahakaravaly an'ireny amin'ny hoe firotsahany hofidiana président ny république fa tena tsy maneho an'izay hafaliany zay satria ny vala ny fangatahana zay mantsy le tena zava-dehibe ny vala ny fangatahana fa raha tsy vala ny fangatahana de inona natao teto fa de ny valy izay fangatahana zay dia anjaran'ny tsirairay sy mipikatroka sy mipanoana sy rehetrarehetra zany no manatanteraka izay tandrify amin'izany fiatrehana ny fifidianana zany miaraba namana faniry Razafy Manantany tonga eto amin'ny fandarana zany miara-manao zay MBS Radio Mada afaka minitra vitsy izy dia andray ny député Mamy Rabenirina izay lanta mialala ny tiako Madagasikara atao amin'ny district ny Ambohidratrimo ary questeur fahatelo an'keo amin'ny Antemera-pirenena misana ihany koa izy ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara izany maro ny zavatra horesahany eo dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany no irariana trano zany ny amin'ny hoe anarahanao anyty fandaranty mbola misy any amin'ny adiny ray ihany ny fiarahantsika eto de alamitsika arak'izay zany ny fandehan'ny fandarana mbola be de be ny zavatra tiana horesahana fa io tsezatseza-tsiatra fotsiny zany hoe nitenenina fotsiny resaka jirama ty hoe ahoana ihany izy ty ahoana ihany fa tena mamotika ny fiainan'olona ne ity resaka tsy fisina herinaratra ty mamotika ny fiainan'olona ilay izy dia mba eritrerety ihany zay moa le fomba fiten'ny président Mahakaravaly mba eritrerety ihany mba dinidinio ihany fa zay problema anareo any anareo zany fa mba jereo ilay avoaka malagasy eny ary namana faniry ndao ary zatsisy sady miaraba no misaotra andrena de miaraba an'ireo namana efa niarana nonja tato vao maraina Christian Tabera sy Justin va ny afaratsio ny teknisiantsika Josoasfaly eo ambadika ao namana teknisianina any ambony any Radany sy ry Jean-Claude de arabaina izy ireo ny mpiara-miasa ao amin'ny Radio Mada sy isika rehetra izay manaraka ifandarana aty eto antoerana sy any Ampitan-dranomasina ny vaovao aloha tena niazakazaka sady maro be ny 7 raha ny 4 de iny efa nresahany rena sy Christian Tabera iny moa zany fa de hoe asa lahy na no le fanambarana nataon'ny vondrona lehibe avy any Atsimo Atsinanana aloha zany fa de omaly efa somary efa fin d'après-midi tanoany efa somary efa rivariva mihitsy ary mihitsy aza no tafavoaka ny tale général mpisolotoerana ny CNAPS DGPI zany Tsabotsy Joslina zay arabaina izy fa mazana ihany lay fanambarana nataony Grand Sud-Est iny amin'ny avoay tsisy atakandro ary aka zay mety ho fepetra mifanaraka amin'izay de izany rehetrarehetra izany ve no antony nazony zay fahafahana vonjy maika zay io rehefa tiany fanjakana ho tazominy io araka ny fomban'izy ireo nandritran'izay fataona sy tapan'izay de azony atao no tazona an'io rehefa tsy ho avotony mihitsy io zay le fanjakany zay satria ty fanjakany ty tena manimba fiainan'olona misy ty fanjakany ty fa zao misy pression misy fisalasalana maro be efa teraka any ambadika any ao anatin'izao adevitra efa miatombotra de atombotra zao de tsapa zany izy hoe
tena efa miena le herin'le fanjakana, tena efa miena mihitsy le herin'le fanjakana. Nanandrana nytady hery izy tao amin'ny assemblée nationale zany, akoatran'le hoe tsy say fanatrika ny solombavamboaka satria fatany solombavamboaka ho resahany eo am'le fasafasy fa tsisy anao merci présidence, merci monsieur le ministre sy hoe mangataka zay monsieur le ministre, fa io zany tena tonga de hoe fifanatrehana farany mialohan'ny fifidianana ary tsitsitsy fitenenana de anjahanjy eo tanjaka eo le gouvernement zay fanjakana ray manontolo mibabeny zany de mitady an'ilay argument marobe le tsy afahana niarika an'le fasafasy lay gouvernement tamin'ny solombavamboaka fa nanandrana niditra tamin'le destitution le membre vitsivitsy tao amin'ny bureau permanent fa vao maika afa baraka plus tut zay le izy tena afa baraka mihitsy de le tanjaka le fanjakana mihitsy mibabeny eo an-damosina de apetratsika fanontaniany hoe iza ny tao ambadika reny stratégie, iza ny tao ambadika reny manipulation zay tena hoe mampienjera amin'ny tany lay tanjaka le fitondram-panjakana. Le fitondram-panjakana mieritreritra fa andresy premier tour nefa izao le situation iainany ao amin'ny institution ny assemblée nationale de indray zany zao zay ny tenentsika hoe raha tiany ho tazomina ny tale général ny knaps iny azo natao tsara zany araka ny fomba fiasan'izy ireo nandritra zay efa taony zay, nanao zay tiany natao tamin'ny olona rehetra zay manelingelina azy ary tsy mitsitsy an'izany le olona reo fa zao efa miena le heriny, efa misy fatahorana be da be eo am'ireo olona reo ka na ny fanambarana fotsiny ary natao Grand Sud-Est de efa mampanahy an'ireto olona reto fa eto zany tsika de mieritreritra hoe ao anatin'ny lalam-pandrena tompo de misy an'le hoe arrestation arbitraire sy détention arbitraire, zany hoe fisamborana sy famonjana tsy ara-drarina ka ho hitantsika eo satria mbola miandriny le tena raha tena tanteraka moa zany tsika ka raha ohatra ka mihetsika raha mihetsika tsara mihitsy ny fianakaviany sy ireo mpiasan'ny knapsa satria efa bloqué ny tao amin'ny knapsa ny resaka asa rehetrarehetra efa nampiakape ihany koa ny mpiasan'ny knapsa ary efa hitantsika banderole rehetra zay presque manerina ny Madagasikara ny am'ireo birao any knapsa tsy manaiky azo zavatra hoe nampiakape ihany koa ny ranambo syndikaly de zay le izy hoe miena le herin'le fanjakana rehefa betsaka zany le feo ary rehefa miara mirona ny rehetrarehetra de izy io hitantsika io milavolefina ihany izy na zany na tsy zany aza mbola miezaka foana zareo am'le paipakady politika manoratsoratra averiko tsara manoratsoratra any anatin'ny conseil des ministres, inona le zavatra soratsoratana any anatin'le conseil des ministres mba ahafahana manao calcul an'ilay région sy district mba ahazona vato amin'ny fifidianana zany de any manoratsoratra any tahaka ny amaran-tsoetra ny amin'ny hoe université sy ny karazany be da be ny procédure atongavana am'zany fa tsy mora ny atongavana am'zany fa zao soratana aloha le izy sitriniay ohatran'le région Ambatosoa de mba ho resahana mponiny maron-tsetra sy amin'ny mananary any efa tena mezaka nge le fitondram-panjakana fa tsy miady hevitra any am'le vanille 1000 1500 2000 3000 4000 ariary 5000 ariary vanille verte izy ny kilo any am'izao fotoana zao ary tsy manana vahaolana am'izany tsony izy fa anjaranao tatsasa isa sy ny mpandrarà no mitady vahaolana zany hoe ahoana marimaritra iraisan'ireo fa tsy manana vahaolana am'izany tsony io fanjakana io enina le ministre nanao le prix plancher tsy manana vahaolana am'izany tsony io mampalahelo le izy hoe amina saison ohatran'izao tokony iaina le vahoaka tokony andafo ny vokatra ikirakira vola de ahoana ny eritreretanao an'izany pas plus de 5000 ariary ny kilo amin'ny vanille verte zany ka mba isolazena kely sy eny iapezena kely le situation moa zany fa le solazena lasa le olo zay fa mba iapezena kely an'le situation zany de manoratsoratra amina décision anatin'ny conseil des ministres aloha fa inona moa zavatra tsy soratany ty fitondram-panjakany ty fa eo verany soratany impiry tao anatin'ny conseil des ministres ny karaha maseho fokotany nge soratany tao amin'ny conseil des ministres ny voarapidany soratana tao amin'ny conseil des ministres fanapahan-kevitry impiry zay niraisina zay momba ny jirama soratana tao amin'ny conseil des ministres fa taiza sy nakaiza reny rehetrarehetra reny tsy nisy fanatanterahana ary tsy tonga taiza ny réalisation n'ireny zavatra iny ohatra io autoroute ny resahany io ny resaka hoe plan Marshall sy ny rehetrarehetra zay tao anatin'ny gestion Covid-19 na moambola 1043 milliards ndresahana tao anatin'ny conseil des ministres fa hatraiza ny fanatanterahana n'ireny zavatra iny
de zay le tiako tenena satria fifarana le fanjakana de sorataratana kely eo aloha sitrinay mba ho tenenina any fotoana amin'ny propagande sy am'izao fotoana zao iapezena ny situation andamindamona le sain'ny olona any avaratra sy any analanjyrofany hoe hitanareo efa nahazo région nareo, hitanareo atsangana ny université nefa le baka raha mampime be le baka ny kopy le meny le gouverneur le pavé mbola zara fa pavé 4 kilometra mivita hatram'izay efa taona zay nefa nieritreretina 10 kilometra amin'ny pavé ao anatin'ny région anankiray firy zany ho an'ilay district tsy tonga 1 kilometatra akory efitrano kely vitsivitsy amina CSB sy sekoly vitsivitsy kely efitrano salle de classe zay fa taona ONG sy association any ivelana any mampiasa vola ty Madagasikara zay nitokana le fitoram-panjakana any am'le district de mieritreritra izy hoe tena nanao be mihitsy ny tany de ampipiny tombola kely eo moa le izy zay le fanjakana zay fa aza tsika ho aza manaiky ampiasonina tsony fa io le fomba fiasan'le fitoram-panjakana de ohatran'izay koa ny nanoratana amin'ny resaka angovo hoe centrale hydroélectrique rehefa asikelin'ngely izy faly azafady any avarabara inona ny vitanao tsony efa tapitra mandahanao de inona ny vitanao tsony de anao fotodrafitrasa lehibe amina resaka barazy zany hoe mitovy ihany barazy sy ny centrale hydroélectrique ao ve lisy faly vetivety io io ny raisin'ny filakevitry ministre ozy izy ny didim-panjakana manambara fa ilaina ho amin'ny tombotsom-bahoaka ity zany le cause d'utilité publique ny asa fanorenana sy fanajariana fohy be famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rano centrale hydroélectrique any amin'ireny rano loko ao amin'ny commune ambanivohitra Beloko, Lokoa, district Anandapa dia Sinizotra fitaterana herinaratra ao anatin'ny commune ambanivohitra Beloko, Loko, Ambomanga, voalohany Andrakata, Ankakabe, Ambodidivaina, Tanandava, sisa de resahana izy de ato ambany izy miresaka moramora ao anatin'izay hoe acquisition par voie amiable de miresaka expropriation pour cause d'utilité publique ohatrohatran'izany fa io soratana sarotra be ny mbola andeha avitanao anatina grand travaux barazy ngeza be ohatran'izao centrale hydroélectrique ao anatin'ny 4-5 volana ianao zao vao miditra makany amin'ny resaka procédure na taratasy ifampiresaka amin'ny fokololona fa zao soratana aloha izy de rehefa avy iny ampiasainy za de efa nieritreritra fa anao zavatra zao momba ny angovoka ho aty andapa de zao ny zavatra ho resahana zany hoe tsy maintsy misy zavatra joro sy soratana any amina distrika kely vitsivitsy mba ho entina ho resahana mialohan'le fampelezan-kevitra sy ao anatin'le fampelezan-kevitra zany mba hampiasonana an'le voaka tahakan'izay fa nysoratana nandritry ny efa taona tsisy fanatanterahana zay ny ataon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao farany tao anatin'le fakevitry ministra ihany fa mbola iresaka moa rehefa aveo miaraka amin'ny député membre Benrina dia nananganana orinasa manokana zany hitatana kianjam-bary zay nge le izy anjaranao vahoaka ho any mandinika ny amin'ny hoe tisinday fantatra tsara ny kianjam-bary zany manahirana moa manonona azy fa ny kianja Mahamasina tena marina an'iny satria mahatola izy natao hoe kianja Mahamasina hevitra ara-tantara lehibe zany fa le izy moa novain'ny reto olo reto ho kianjam-bary tahaka n'le nanovana le hoe rova Madagasikara tahaka ny nanovana le hoe rocade-ny arivo fa tsy rocade-ny arivo mihitsy io fa hafa ny anarana io hafa lay resahana momba ny inona le resahako teo rova n'Antananarivo de novaina ho rova Madagasikara nefa tsy fantatry zareo endriky ny ara-tantara hoe inona ny anton'izany de ity moa zany natao kianjam-bary fa zao niongotra le izy eny am-pelatana ny CEA de rehefa jerevana le izy ato anatin'le fandamina de natsangana zany le société de patrimoine na kianjam-bary société anonyme le izy SA zany de mipetra-bolo ao anatin'le izy fetsy le fanjakana 75% tonga de amin'ny fanjakana 25% any commune Anambonivohitra Antananarivo CEA de tony zany misy andraikitry ny mpanolotsaina ny tanàna tony ny amina décision tahaka izao satria mandeha lavitra mihitsy ny adevitra ny amin'ny fomba
nandrodanana n'le kianja sy nikarakarana n'le kianja sy sisy na tiana mako na sy tiana de zao anytanàna an'Antananarivo ny tany dikan'izay ny gestion io rehetrarehetra io hatram'izay dia any tanàna an'Antananarivo commune urbaine Antananarivo renivohitra fa zao misy fanapahan-kevitra fotsiny le izy de lasa mifanjakana ianao miresaka décentralisation PNDE plan national ny décentralisation hoe tena aleo ny commune sy ny faritra tena omaly eo tenan'izay haka fanapahan-kevitra ahampandroso le tanàna misy azy nefa le kianja zay tokony tatany tanàna an'Antananarivo ary efa ny tanàna an'Antananarivo hatram'izay ny sotomy fanjakana teo ampelantanany le tanàna an'Antananarivo kinona ny décentralisation resahanao am'izany au moins tena ampelantanany tanàna an'Antananarivo tony ny tanàna Antananarivo ny malala ny gestiony mahafantatra tsara ny kirakiram-bola sy mipiasa ampiasaina ho aminy de zay fotsiny hatram'izay ny amin'ny hoe inona no andraikitry ny fitondram-panjakana fohy be ho an'ny fanaraha-maso fa zao nanangana ny orinasa mihitsy le izy de anjara ny tanàna Antananarivo io moa isamisy samy loranjy any fa efa hitantsika any aloha zany miteniteny miteniteny ny mpanolotsaina efa monimonina mipiasa de ho hitantsika eo zany rehetrarehetra zany satria nisy direction nge mikasika ny tatana an'izany resaka kianja Mahamasina sy manodidina rehetra zany ity nefa de zao nanokanana an'lay société de patrimoine mihitsy kianja Barea zay amin'iny fa resahantsika rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany fa iarahaba avy hatrany ny député Mame Rabendrina fa nanao fampidirina fotsiny izy satria vaovao maro be moa zany tranga rehetrarehetra zany de tsy maintsy ho resahantsika miarahaba Andriamatoa Solomamboka ny Madagasikara sady questeur fahatelo eo anivo ny ateny Miarampenina secrétaire général ny atokotiko Madagasikara tonga eto amin'ny fandaharantsika indray miaraba faniry razafy manatany Rina Rabe Mananjara sy ny eo amin'ny ekipa ao amin'ny studio ambadika rehetra ao ny any amin'ny radio Mada fa indrindra miarabantsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao fotoana zao falitafalitray de iresakitsika arak'izay fampizarana misy amin'izao fotoana zao ho zaraintsika roa ny adevitra député Mame Rabendrina ny adevitra voalohany de ity resaka fitsinjara mpahefana ity zany satria io moa zany nanomboka tamin'ny fahaefatra volana Jolay teo de nanaovana atrikasa lehibe misy teny amin'ny centre de conférence internationale teny Ivady teny tao amin'ny district misy anao no nanatanterahana izany manakambara be mihitsy satria ianao de efa avy be ny tanàna vao solombavam-baoaka fa ianao ihany koa dia maromaro ihany ny atrikasa zay nandraisanao anjara tamin'ny fitondrana ny fandimby momba izany fitsinjara mpahefana izany efa amarana tena zay misy le izy député Mame Rabendrina hoe efa ifarana ny mandat le fitondram-panjakana no mivalide am'izay hoe PNDE zay le fitondram-panjakana zany io moa efa nitondrantsika fanazavana kely ny elo-lalana ihany rehefa mamaraparana ohatran'izao de tsy miazakazaka mafy le fitondram-panjakana asa inona mampikoropaka azy eo fa raha miresaka fitsinjaram-pahefana mazava ho azy député Mame Rabendrina dia resaka fahefana eny anivon'ireo rafitra sy vondromoka-paritra hitsinjaram-pahefana no resana anatin'izany rafitra fa ao anatin'izany koa ny andraikitra ireo olona zay mampiodina n'izany rafitra izany ary tsy lavitra izay ny hoentimanana zany hoe vola sy ny fitaovana ampiasaina amin'izany fitsinjaram-pahefana izany ka zay angamba ny adevitra voalohany Andriamatoa Solombavam-baoaka ny fahitanao aniny atrikasa zay ano tanterahan'ny fanjakana momba an'izany fitsinjaram-pahefana izany sy ny fampiarana fitsinjaram-pahefana ho an'ny eto Madagasikara député Mame Rabendrina fitsinjaram-pahefana fanapariam-pahefana zany ny fiteny malagasy efa nampiasana ny natikana ny décentralisation dia arak'izay anaran'izay de misy ny famaritana aterak'izay na anevantsika le fomba firesaka azy hoe miaingy avy amin'ny famaritana ny tanjona tratrarina de nampiasain'ireo voambolanareo ny fitsinjaram-pahefana na ny fanapariam-pahefana amin'ny ankapobeny de raisina hoe endrika anankiray anehoana ny politika ny fanjakana anankiray eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny raha fa adika atsika amin'ny ankapobeny zany
lay famaritana ny atao hoe fanapahariam-pahefana na ny fitsinjaram-pahefana dia azo lazaina hoe fanomezana fahefana sy fitaovana hoentina miasa an'ireo faritra. Manahirana amin'ny teny an'ilay hoe faritra dia izao ny faritra ao anaty lalam-panorenana dia manana dikany hafa koa satria tafiditra ao anatin'ny resaka atao hoe ambaratonga pahefana eny ifotony ny faritra. Dia rehefa farita voakantsika nefa rehefa maritana le décentralisation dia mahita tsika hoe izay mihitsy le izy aparika tsy zaraina makany amin'ny faritra isan-karazany isan'ambaratonga ny fahefana sy ny anjara andraikitra raha ohatra hidirantsika amin'ny atsipriana izy ny anjara andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny hevitra amin'ny ankapobeny dia zao hoe rehefa mandroso ny any fotony tsy rairay dia reny no mitambatra rehefa avy eo dia mandroso le firenena. Hevitra faran'izay tsotro zay. Dia zay le mahatonga le hoe ndehary ho tariana ny hevitra entina mampandroso ny faritra tsirairay avy ary ao anatin'izay dia zao omena fahefana ireo faritra tsirairay avy ireo hanatanteraka zay drafi-pampandrosoana sahaza azy zay hitany fa mety. Dia zay le atao hoe fanomezana fahefana, famondrana fahefana miala avy aty amin'ny fanjakana foibe makany amin'ireo rafitra isan'ambaratonga an'ireo. Raha ny lalam-panorenantsika amin'izao fotoana jerena dia misy ny commune any fotony dia misy ny faritra eo anelanelany eo. Fa misy ihany koa ny faritany izay navoaka dia nampidirina dia navoaka dia nampidirina tao anatin'ny ambaratonga ny rafitra amin'ny fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara. Satria tantara ny aina fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara no verenana vetivety faniry. Dia fantatsika tsara fa tany amin'ny fiandohan'ny taona 70 tany hoany nanomboka ny resahana kely izy io. Dia nanomboka natsidika kely fa tsy nety tanteraka mihitsy raha tsy taty amin'ny fiandohan'ny taona 2000. Satria fantatsika fa tsy moramora zany miainga avy any amina endrika fitantanana firenena anankiray zay azo lazaina hoe ovaina tanteraka mihitsy mba tsy tenenana hoe atao mifanohitra amin'ilay niainana teo aloha. Inona moa ny ainatsika talohan'ny taona 70? Fantatsika tsara tam'izany tamin'ny andron'ny repoblika faharoa tsy valapatra be tsika efa apetraka fotsiny hoe saika niaina tamin'ny atao hoe faritany sika dia fivondrona-pokotany firaisa-pokotany dia fokotany. Ny fitantanana an'ireo somary lalàna ny fe azy zany tsy nahitana loatra zay endrika fitsinjaram-pahefana zay fa saika fahefana vangongo tatia faratapo ny fitondram-panjakana fa toy ny solon-tena-panjakana ihany ireo olona mitantana an'ireo faritany, fivondrona-pokotany, firaisa-pokotany sy ny fokotany tamin'izany fotoana zany. Fa tany amin'ny faraparan'ny taona 70 faraparan'ny taona 20 mandray ny taona 70 fiandohan'ny taona 70 no nanomboka hitantsika tamin'ireny fotoana ireny hoe ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany nametraka ny faritany mizaka tena. Zay efa nanomboka ny eritreretana hoe ipoirany angamba. Ipoiran'izay le décentralisation na ny fanapahariam-pahefana izay. Efa fantatsika ny tantara fa dingantsika ela be, dingantsika avy hatrany. Taty amin'ny fitondran'ny Filoha Marc Ravalomanana no nanomboka tena nivoaka ny rafitra araka ny lalàna izay napetraka ny rafitra mife sy iainana zany fitsinjaram-pahefana izany. Dia tamin'izany nanomboka napetraka ny hoe rehefa mifanarahana dia hoe mba atonga an'ilay fahefana hiparitaka kokoa any fotony dia alao atsangana ny faritra. Tamin'ny andron'ny Filoha Ravalomanana nananganana ny faritra 2020. Ary tamin'izany nitsinjovana ny hoe ireo faritra 2020 ireo dia lasa
collectivité collectivité territoriale décentralisée moa filaza azy amin'ny fiteny frantsay CTD ho lasa vondrom-paritra anapahariam-pahefana zay fiteny ofisialy nampiasana azy tamin'izany fotoana zany vondrom-paritra anapahariam-pahefana de ireo vondrom-paritra anapahariam-pahefana ireo entina olom-boafidy napetraka ny rafitra zany hoe ny faritra sy ny commune samy anana rafitra hoentina olom-boafidy ny commune moa mazava ho azy efa nanomboka rode ihany ny hoe commune entina be tanàna izay fanapana tanteraka de avy eo misy ny fahefana mpanapa-kevitra izay misy ny mpanolotsaina communaly tambatra ao anatin'ny filan-kevitra communaly de ohatr'izay keo ny omanana ho amin'ny faritra izay averiko fa io ny dingana voalohany nametrahana ny faritra tamin'izany fotoana zany de tokony ny mpitantana ny faritra amin'ny fahefanam-pana tanteraka zany tokony olom-boafidy de toy izany keo ny fahefana mpanapa-kevitra eo anivon'ny faritra izay efa nisy fifidianana tamin'izany fotoana zany tao anatin'ilay dingana napetraka amin'ny fametrahana tsikelikely an'ilay fomba fiteny moa le fitsinjaram-pahefana fanapahefana tena izy fomba fiteny tsy tena ofisialy akory fa nampiasaina teny amin'ny asa teny de efa nandeha zany efa nisy ny olom-boafidy tao anatin'ireo filan-kevi-paritra eran'i Madagasikara tamin'izany fotoana izany ary tsy ela taoriny zay de tokony ho tonga ny fifidianana ny filohan'ny faritra na ny lehibe ny faritra araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana dingana anankiray azo lazaina hoe farany amin'ny fametrahana an'ilay rafitra ny fanatanterahana fomba fanatanterahana sy ny fiainana an'ilay rafitra ao anatin'ny asa sisa no tokony nandeha taoriny zany fa fantatsika moa zavatra nitranga noho ny fanonganana mpanjakana tamin'ny taona 2024 de tsy tonga tamin'ilay fifidianana an'ilay lehibe ny faritra isika fa averiko fa ny mpanolotsaina ny faritra ny filan-kevitra ny faritra de efa olom-boafidy tamin'izany fotoana izany de eo zany manomboka tokony hipetraka le hoe iainana ny fitsinjaram-pahefana ny fanapahariam-pahefana fa avy eo moa niditra teteza mita ny firenena de tena vadika tanteraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra satria tonga de foana avy hatrany ny filan-kevi-paritra zay efa voafidy ny teny anivon'ny commune moa no alavaina fotsiny zao tsy nisy fepetra mihitsy ny anjara andraikitra ireo tompony andraikitra teny tsy fantatra tsony zany reo raha olom-boafidy filaza azy taorin'ny 10 saika mandaharay mihitsy ny fanalavana ny fetom-piasan'ny be ny tanàna tsy nioatra nioatra mandaharay satria taona 5 zay vao tena nisy fifidianana taona 5 de ireo zany no ny ainana nanomboka ny taona 5 tao anatin'ilay teteza mitatra naharitra 5 taona tonga ny mandat voalohany fempotoana fiasana voalohany tamin'ny repoblika faefatra ity mbola tsy naverina amin'ny laoniny nina tsy naverina amin'ny laoniny ny commune teo fa ilay faritra mbola tsy naverina amin'ny laoniny fa ataontsika hoe no ararotiny mpitondra tamin'izany nitazonina iny endrika tsy manara-dalàna iny kanefa no amafisiny zareo tao anatin'ny lalam-panorenana iainantsika io lalam-panorenana zay zareo no nandrafitra azy nanoratra azy ary nampifidy azy de zay no iainantsika hatramin'izao fotoana zao vao nanomboka ty mandaty zay mandahy fifarana moa de efa tsinjotsika sahady fa efa tao an-tsainy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ny tsy anaja nyo lalam-panorenana io raha ny resaka fitsinjaram-pahefana no resantsika satria tany de efa nolazainy zareo no hoe ho apetraka ny gouvernoura ary tany raha tsy diso no fitadidiko de efa natsidika koa nefa ny hoe ho ampina ny faritra ny isan'ny faritra ny fametrahana ny gouvernoura teo dia ny raisitsika ho fandikana ny lalàna sy ny lalam-panorenana misy teto Madagasikara satria voalohany tsy gouvernoura mihitsy no anarana nataontsika hoe titre entin'ny mpitantana ny faritra eto Madagasikara voalaza lalam-panorenana faharoa olom-boafidy ny tokony ho ka raha sady nametraka gouvernoura olom-boatendry izy
farafakeliny zany indroa miantaona no nisy ny tsy fanajana n'io lalam-panorenana io raha mahakasika ny fitsinjaram-pahefana no resahana de nylazaina tamin'izany rehefa nandeha ny adihevitra nampino reto atao hoe mpiandra ny fanajana lalam-panorenana reto moa zareo de hoe io zany zavatra vonjy maika provisoire ho ny fiteny tamin'izany fa de fantatsika hoe lasa provisoire tonga aty amin'ny farany mandat de aty amin'ny farany mandat ve ianao ara vao ametraka n'ilay drafitra makany amin'ilay fitsinjaram-pahefana raha ohatra ka tena tao a-tsainao marina hatrany am-boalohany hoe io no maharesy lahatra io ny lalana anankiray hitondrana makany amin'ny tena fampandrosoana ny isam-paritra ny tenenina ny hoe ny distrika tsirairay tsy misy oadino ny tenenina ny hoe faritra tsirairay tsy misy oadino fa lay ataoko hoe politika entina hitantanana n'izay zavatra ny tenenina zay entina anatanterahana zay tsy najaina mihitsy 2 volana latsaka alohan'ny fahataperan'le mandat na ataontsika hoe alohan'ny ialan'le filoham-pirenena raha ilatsaka kandida izy zay le filoham-pirenena vao mametraka ny hoe drafitra ina filazany azy teo draft-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miabo fa inona fotsiny zany natao hatramin'izay inona zany ny ainana hatramin'izay ny ainana hatramin'izay de zao natao tervaimanta ny fipetrahandreo gouverneur tsy araky lalana rehetrarehetra reo ny tantana ny faritra ary azo lazaina fa tena nanao tikano tsy tikano nanao ny didi-jadona rehetrarehetra zay saim-patany satria zany no nitranga tsy misy filakevitry ny faritra mihitsy nitsangana zay niara-ny asa tamin'ny farafaratsiny de izy manao mandidy ho manao zay mihitsy le zavatra nitranga tao de atram'izao raha izay fa faharoa ny zavatra fantatra de raha sitrapony ty fitondram-panjakana ty de na ny commune aza natao andreny fantatsika fa maro tena maro ny commune mbola tsy manana olom-boafidy atram'izao farany mandat zao ho tapitra ihany ny mandat ataontsika hoe mandat ny commune ndresahana fa tsy ny raharahan'le mpitondram-panjakana mihitsy ny hoe hanatanterahana andre fifidianana reny fa lasa resaka fotsiny didim-pitsara-pifidianana namerina andre averiko eto foana fa ilay vahoaka sy ilay vondrom-pasitra hitsinjaram-pahefana ny voasazy ao anatin'le izy fa ny sitrapon'ny fanjakana nataoko hoe le volonté ratsy taoko tonga de izay mihitsy avy any amin'ny fanjakana tsy hanaja an'le lalàna lay finiavana tsy hanaja an'le lalàna lay finiavana tsy hametraka zay décentralisation la fitsinjaram-pahefana zay mihitsy no ezahany fanjakana napetraka no araharotona zany ny didy mpitsara-pifidianana tamin'izany fotoana zany mandraky ty androany ho tapitra ihany le mandat averiko ty fa asakasaka reo vahoaka indrindra amin'ireo commune voakasika fa ianareo no nysaziny ny fitondram-panjakana nareo no niaran'ny herisetra ny fitondram-panjakana tamin'ny tsy fametrahana zay tokony ho napetraka amin'ny rafitra voalazany lalam-panorenana tokony hitantanana ny firenena apetraka zany ty zao ilay draft-pirenena ozy izy tsy mety haiko tsinjery le izy draft-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana de miandritsika hoe inona zany le drafitra amba drafitra azy plan zany nresahantsika teto foana zany fony zareo hoe ametraka ny plan émergence Madagasikara na le PEM izay drafitra tokony hanatanteraka ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny ny tantanana amin'ny firenena zay averiko fa mandraky ty ny androany tsy nahitan'izany PEM zany tsika sinema mibetsaka fihetsoana mpampiasa voly iny le zavatra farany natao tamin'ny CCI iny fa tsy nisy validation ana PEM zany tao de miveritsika hoe ny atao hoe plan de drafitra rehefa mametraka drafitra tsika miainga matetika andro ary manana tanjona ao anatin'le zany ny fomba fiasa miandry zanytsika hoe inona zany le drafitra inona le tety andro ao anatin'le izy raha lay filoham-pirenena mihitsy ny tena namelanja an'lay atrikasa natao tato anatin'ny 2 andro farany midika zay io filoham-pirenena io zany manana drafitra entina metrahana ilay tena fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara io filoham-pirenena io nefa
rehefa ataontsika ny kajy tsotsotra efa mivolana septambra io de efa tsy eo ntsony raha ilatsaka raha mbola ilatsaka ary raha tsy ilatsaka ntsony io volana janoary io farafahelany de efa tsy eo ntsony ny dikan'izay a zavatra tokony na vita tao anatin'ny alohan'ny volana septambra ny fampiarana an'le drafitra na vita alohan'ny volana janoary fa sady tsy mazava le izy tsy mipoitra zay tety andro zay tsy mipoitra zay drafitra zay no sarotra inona ny fahatanterahany zany zavatra efa nametrahana vato fototra aza mijanona ho vato fototra voaingana faniry sendra nandalo teo mba masoko lay navoaka ny solombavam-bahoaka Mananjary tsy mba vato akory le izy fa dongo tany gaga be iny ty ohatra reny votry reny ny zavatra hitako amin'ny sary izay tany ampiandohan'ny mandany napetraka ty fitondram-panjakany ty fa mandraky ty ny androany mijanona ho votry lay iny ty izy lay vato fototra zay napetraka de eo zany tsika miresaka hoe oentin'lay mpitondra fanjakana oentin'lay filoham-pirenena ay zary ny firenena am'ty drafitra tsy hita lohany tsy hita fiafarany ty fa ao anatin'lay vanim-potoana nametrahana an'lay anaovana an'lay atrikasa de nydresahany faniry teo fa ilay fanasorana ny fitantanana ny Mahamasina tsy hoe ho amban'ny fifehezan'ny commune Antananarivo renivohitra nge mifanohitra tanteraka amin'ny fitsinjaram-pahefana fatatsika tsara fa kianja munisipaly no anaran'io ary saika isaka faritra rehetra misy ny lalàna mifehan'izany ny kianja ny tsena sy ny toerana ataoko hoe ampiasain'ny vahoaka isaky rehefa faritra misy lalàna milaza an'izany hoe ny commune zay misy azy no mitana azy ity fanapahan-kevitra omaly tao amin'ny filan-kevitry minisitra zay manala ny Mahamasina tsy eo ambany fitantanan'ny commune urbaine Antananarivo ty de tena mifanipaka tanteraka am'izany lalàna mifeh ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiadidinan'ny commune izany mety hiteny zareo manana 25% nge le commune fa samy malalitsika inona no atao 25% dinona dikany 75% iza ny tompony mazava be 25% ve ny tompony am'zany fa io resaka tompony mihitsy io fotodrafitrasa mijoro ao anatin'lay faritra na ilay commune fari-piadidin'ilay commune nydresahany eto de io fotodrafitrasa iny no alain'le fanjakana antery vaimanta antery setra lasa fananan'le fanjakana ary ny zava-doza tsy fananan'le fanjakana fotsiny fanananganana orinasa mpanjakana anakay manokana rehefa manangana orinasa zany de efa midika fa miala tanteraka misy sata miova ao anatin'izay fatatsika tsara inona atao hoe société d'état inona atao hoe entreprise publique rehefa kelikely zany inona mety hitranga am'zany zany angenyena teto Madagasikara 20 taona andeha privatisation rehefa tsy mandeha am'zelony ndray de alao privatiser niala avy any am'lay commune zany le izy izay nitsinjarana le fahefana tokony tatana azy lasa ny privé eo ny farany raha tsy mitandrina de anjaratsika mamaritra faniry anjaratsika mamaritra hoe inona zany raha mijery lavitsika inona mety ho tanjon'le fitondram-panjakana ao anatin'izay izay fanapahan-kevitra noraisina izay ary efa tsinjotsinjo satria any amin'ny faritra ivelana Antananarivo any any aminay ohatra nasina ndre le kianja manara-penitra kianja efa teo hatramin'izay kianja communal ny commune no nitantana azy fa am'izao fotoana zao rehefa vita le hoe kianja manara-penitra le izy tsy hanana ny fahefana commune fahefana fenontsony na fahazaran'ny tanora teo atoerana indrindra rehefa akaiky fanadina-panjakana bakaloriana anao gym baka ny manazatra tena ao amin'ny faritra io fa ilan'ny fitondram-panjakana vaniny ohatran'izany koa ny any Tomasina mampitaraina ny vahoaka ny Tomasina le kianja munisipaly zany zava-misy zany zava-misy de eo zany tsika de mahita am'zany misy miantso any olona hoe ahoana ny fomba mba fidirana ao am'le kianja de io zany any commune ndreny fa ny commune manana fahefana zay le décentralisation zay le fitsinjaram-pahefana de ozy le olona makany amin'ny commune zay fa ny commune raha tsy mahafeha an'le izy tam'zany zany de efa nisy ny herisetra
nakana n'ilay izy teo am-pialantanany commune tonga ty amin'ny faratapony izao kianja municipal n'Antananarivo renivohitra lasa fananana orinasa anankiray de atao hoe mbola orinasambahoaka orinasam-panjakana izy zao fa noavy tsy fantatsika taiza teto amin'ny fitantanana ny décentralisation teto ambonin'ny tany mbola misy zavatra ohatran'izany faniry be de be ny fetraikan'izany ao amin'ny fiainan'ilay commune miena zany ny fotodrafitrasa eo am-pialantanan'le commune le orinasa tamin'ny commune aveo io stady io sa ny vidin'ny fitondram-panjakana tamin'le commune fananan'le